Tanora velona ato trano mafimafy a. Ankalazao indray izy. Voninahitra n'Andriamanitra. Sanatony ny tananao dia andao hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fitahiana amin'izao andro vaovao zao. Ato amin'ity trano ity a izay fandray rehetrarehetra amin'izao fivoria zao. Tompo, ity le andro nataon'i Jehovah izay faly sy ravorava amin'ity izay. Misaory ianao anazy a, mankasitrahanao anazy a. Amin'ity andro faharoa ity mitenena amiko manokana, vonina amin'ny fisehoanana manokana. Sandato ny feonao. Dia raha ianao anazy, mankasitrahanao anazy. Vony izay androan'Andriamanitra ho amin'ny famangina avy any an-danitra. Sotra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaorantsika. Manaova amen ohatran'ilay tanora e. Manaova amen na tanora mafy. Ty ahafantanana Jesosy a. Manaova orakoraka ho an'i Jesosy. Alohan'ny apetraranao, peony dimy kely ilay akaikinao, peony dimy kely izy. Eo ilay akaikinao ray indray peony dimy kely izy. Tenena amin'ny tenanao hoe ahita zavatra tsara androany. Ty ahafantanana. Mazoto toerana. Voninahitra n'Andriamanitra. Io zao hoe voninahitra n'Andriamanitra. Ohatra manana fijana vavolombelona ianao, manatona fitarika tanora izay eo akaikinao, dia soratana ilay izy dia ho antsoina ianao. Tsy mitsoan'andro any. Me mpanompon'Andriamanitra raintsika fampianarana faharoa amin'ity andro voalohany ity. Za mi fanao tsara indrindra ho anao Andriamanitra. Raha misy tanora tena manaova mainina mafy. Jaona voalohany toko faharoa dia efatra ambin'ny folo. Tena Andriamanitra teneny nanoratra nareo tanora satria matanjaka nareo. Ary ny ten'Andriamanitra mitoetra ao aminareo. Ary nandresinareo an'ilay ratsy. Misy ilay toetra ray zany amin'ny tanora dia ilay tanjaka. Misy tanora matanjaka avy ato. Raha tena matanjaka ianao misaotisaoty mihitsy ianao zao dia misaotisaoty dia sady mitsangatsangana kely. Manofahofa tanana. Ataovan'Andriamanitra ilay izy, ataovan'i Jesosy ilay izy. Mazoto toerana. Nandresy ianao izy an'ilay ratsy. Zany hoe azo antoka tsara fa ny vanim-potoana fandresenao dia manomboka androany ilay izy. Ka androany maraintsika jery amin'ny alalan'ny soratra masina hoe mampiasa an'ilay fahendreny namana tsara. Mampiasa an'ilay fahendreny fananana namana tsara. Namana tsara. Manatanteraka anjara voatendry dia efa tena mitendren'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Kanefa zavatra iray mila takatrao, le fototra. Ny anjara voatendry ao fanjakan'Andriamanitra dia dia ilay izy fa tsy hoe toerana hijanonana, toerana ray. Mpanompon'Andriamanitra tena izay foana ny anjara voatendry dia dia ilay izy fa tsy hoe toerana hijanonana. Zany hoe misy andraikitra manokana ary misy zavatra takiana aminao manokana. Diana andraikitra ilay izy, andraikitra manokana, ary diana fampitikisana manokana. Zay mahatonga Baiboly miteny amin'ny Hébreu 6:12 azakamo izy fa manarazo izy ireo tamin'ny alalan'ny finoana sy faharetana nazo le teny fikasana. Ka zava-dehibe zany nahafantaranao manomboka androany fa ny zanak'Andriamanitra rehetra dia nitendrena anatanteraka anjara voatendry. Lehilahy sy vehivavy izay nateraka Andriamanitra rehetrarehetra
dia miprograma an'Andriamanitra dia nitendrena ho tanteraka izay anana fatanterana anjara vatendry fivoninahitra ilay anjara vatendry voninahitra dia izy tena fiainana miavaka ny dikan'izany fiainana mampitsiriritra fiainana feno ady fiainana miavaka ary feno fitraikany vavaka ao an-tsirairay avy eto androany tsisy fiainan'ny olona zany eto ka verivery fatany tsy hainao le amainina tsy hainao le teneniko teo ho zany fiainanao io tsy ho verivery amin'ny tsisy dikany ka tsisy ohatranay fiainana mampitsiriritra nefa misy zavatra lafinay nefa mila jerenao dia le lafiny mila jerentsika androany dia le hoe le namana iaranao namana iaranao matetitetika fataro tsara na le namanao manampy zavatra aminao na le namanao maka zavatra avy aminao le namanao na mampitombo anao izy na mampidina anao izy le karazana namana iranao na manatsara ny lanjanao izy na mamotika ny lanjanao na mampitoetra ny dianao amin'ny anjara voatendry na tonga dia manakorotana anao amin'le dianao amin'ny anjara voatendry soratra masina Hébreu 4:2-4 aza minamana amin'ny olona mora tezitra ka io zany tena mampiseho mihitsy hoe mila karazana namana mila aza minamana amin'ny olona mora tezitra ozy izy ny baiboly aza miaradia amin'ny olona foizina tsy tranga aminao ane zany fandraozy izy ianao mianatra ny fanaony ka mahazo fantrika ho an'ny ainao 5:20 dika zany hoe tena mila misafidy mihitsy ianao le karazana namana iarahnao jerevy le namana iarahnao na izy manampy anao na izy maka avy aminao na izy manatsara ny lanjanao na manambany amin'ny lanjanao fa ny namana zany tsy hoe mampitonga ny olona lasa tsy miova mihitsy tsy possible zany tsy mamelanao lasana hoe lasa tsy miova mihitsy ianao amin'le namana na izy manampy zavatra na izy maka zavatra zay mahatonga ny hoe mazava be mihitsy ny vy ihany mamparanitra vy oabolana 27:17 vy mamparanitra ny vy izy ny baiboly dia tahaka izany koa izy izy ny olona mamparanitra ny tarehany sakaizany ka visy ny hazo tsy afaka miaraka fa le anankiray tsy maintsy amodika le anankiray raha vao miaraka ny visy ny hazo ohatra amin'ny ara-bojana azy zao hoe miezaka ianao anamafy hazo ianao amin'ny lalana vy vao mainao mamodika an'le hazo ka dika zany ianao tsy apetraka amin'ny toerana anankiray raha vao miaraka amin'ny namana diso zany fa tsy maintsy mihaino io fiainanao io zay baiboly hoe namanoka tena takinina ary ianao na be ositra be takinina ary ianao raha vao namana ratsy ny rahanao tonga dia politika ny anjara voatendrinao jerevy tsara oza Koritana voalohany 15:33 aza manaiky fitanareo izy fa ferahana amin'ny ratsy izy manomba fitondra tena tsara Koritana voalohany 15:33 na be ositra takinina ary ianao na be fahasoavana takinina ary miasa fiainanao raha vao namana ratsy ny rahanao dia rava io fahombiazanao io aza manaiky fitanareo izy fa ferahana amin'ny ratsy manimba fitondra tena tsara ka vavaka ao an-tsirairay avy eto tsisy olona ao anaty tratra fampitehana eto manaova maina ohatra ny olona pino ka zay ny tenenanao raha vao mety tsara zany namanao dia vao may koa tsara ny zavatra mitranga fiainanao raha vao namana mety miaraka aminao zavatra tsara am'izay manomboka voasarika makany aminao mahoatra be deabe tsika mahita ohatra be deabe baiboly misy lehilahy hoe Lota niarany anjara voatendry ny Lota tamin'izy noho ny amferahany tamin'ny Abrahama foana Genesis raha jere tsara 17:20 hatramin'ny fadimy toko 17:5 misy lehilahy Lota le Abrahama ane namety fikasana tamin'ny Abrahama fa tsy tamin'ny Lota fa nefa jerevy tsara baiboly fa nitahian'Andriamanitra Lota noho ny amferahany tamin'ny Abrahama jerevy nge Genesis 13:5 dia 6
Genesis 13:5 ary Lota koa izay niarandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay. Andifa enina ary tsy omby azo roa laza izy ny tany iraisany monina fa efa be fananany. Tsy hoe fananany Abrahama fotsiny io resaka io fa Lota le niaraka taminazy koa lasa tahina nahazo lova tamin'ny Abrahama koa. Nanana tany izy, nanana zavatra be dehibe izy ka lasa tsy omby azy zareo tsony le tany nipetraran'izy roa satria be loatra le arena nanana zareo, be loatra ka tsy afaka niara-mipetraka Abrahama sy Lota. Mety tsy ianao angamba le natson'Andriamanitra anao zavatra ray fa ianao rehefa miaraka amin'le olona natsona dia vao mainao lasa tahin'Andriamanitra. Jerevy koa Labana zao tena nahita mbara tongana fahombiazana ngeza be satria niaraka tamin'ny Isaka foana izy. Genesis 13 Genesis 30 azafady. Genesis 30:27 hoy zay olona Labana masina ianao raha nahita fitoa masinao mitoera amiko fa mamantatra aho fantatra fa taminao nitahidy Jehovah. Zany hoe tamin'ny alalan'ny fatsapan'ny Labana zany ny zavatra niainany le fijona vavolombelona mitranga hoy zay tanonony aminao Isaka mahatonga natahina. Misy karazan'olona zany tahina nohony amin'le namany erany. Dia misy nay le tratra an'le ozona nohony amin'le namana erany. Ka nianatra tamin'ny alalan'ny ozy izy Labana nohony nianarako izy fa nohony niarakaraka ferako taminao na tonga za lasa tahina. Salamo 1:3 izy sambatra izy le olona tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mijanona amin'ny lala faleam-panota ary tsy miara-mipetraka izy izy amin'ny fipetrahan'mpaniratsira. Fihinany mampifalifaly anazy ny fahalalany Jehovah izy ny sitrany. Eny lalany Jehovah ny saintsain'Andramanalina. Andifa telo zay jerevy nge dia tahaka ny azo ambolena moron-rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoany mamoa amin'ny fotoany ny raviny tsy mba malazo. Jerevy am'izay ny ataony rehetra izy manenina. Jerevy ny toyany inona ny ataony ny ataony rehetra manenina lavrary avokoa na hoe ambinina avokoa. Ka inona zavatra ataony tananao zany manomboka androany ambinina zany manaova maina ohatran'ny olona pino. Reo zay miaraka amin'ny endro izy dia endry oabolana 13:20 fa reo zay miaraka amin'ny adala izy dia ho rafy dia ho ringana. Eno ary enao mazava tsara namana diso dia tena ohatrany hoe drapeau menamena tsy azo iarahana. Misy olona zao karazany olona miaraka amin'ny fariseo tao anaty baiboly. Dia i Jodasy niaraka tamin'ny fariseo ny afarany lasa namidiny Jesosy le tompony. Jerevy tsara soratra masina Matthieu 26:14 kasika ny Jodasy io. Lasa izy manokana nakany amin'le toerana fa tsy hoe nirahana tany izy manokana nakany amin'ny fariseo. Andifa 15 ka nanao hoe omenareo trinona izy anolorako anazy aminareo anolorokany Jesosy ary izy baiboly hoe nafandany zareo nifanaiky zareo mba hoe misy sekely volafotsy 30 ary andifa 11 ary hatramin'izao ny tadiavan'izay andro azona amadika azy. Satria maneno voasarika tany amin'ny namana ratsy Jodasy dia lasa mivadika amin'izay le fomba fisaina lasa mitady fahafahana izy amadika an' Jesosy. Andifa 7:20 amin'izay ny afarany dia namadika an' Jesosy marina izy. Dia rehefa namadika nefa izy dia ozy baiboly hoe nanenina izy ny zavatra nataony. Andifa 7:20 niteny tamin'ny olona amin'izay izy hoe tsy ilaiko tsony ty sekely volafotsy 30 nareo ty izy dia naveriny tany amin'le fariseo le izy fa le olona tsy nirarahan'le izy tsony. Dia lasa namony tena ny afarany Jodasy fa tsisy olona ifarana fampitehana eto amin'ny anaran'i Jesosy zay mino manao maina mafy. Ka fatary tsara ty zavatra mariny ty
zavatra tena hoe mila tsy lalalaovinao fiainana dia le fiarahanao amin'olona. Zavatra tena hoe tsy tokony ataonao kitotoa amin'ny fiainana dia le fiarahanao amin'olona. Satria fiarahanao amin'ny olona anankiray mety hamotika anao rapitso. Le lalalaovanao fiarahan'ny olona anankiray mety hanimba fiahoavinao rapitso. Hitanao ny olona fanambadiana amin'izao, ny ankabeazany reny rehefa mahazo torohevitra amin'izareo ianao, hitanao hoe le alohan'le fanambadiana le olona le nanambady reny dia efa hita le zavatra tsy mety amin'ilay izy fa zareo mbola tsy mody fanina fotsiny. Misy fotoana hitanao misy zavatra mitranga mitovy vadiko zao lasa mifoka drogue be le vadiko dia lasa vononony misy le vehivavy anankiray zay nakao brataly tao am-piangonana izy mibotsina an-tarehany efa maneno meny le vadiko ny totondry to dia bataina dia natotony tamin'ny rindrina tezitra be izy pom tena hoe nahozongozony kely dia mbola eva ianao miverina avy any am-piangonana am'izay izy tena simbasimba ny tarehany eo an-tany am'izay izy tenena mikasika ahoana ny fomba ahoana natonga le izy ahoana natonga le zavatra taminareo psipa ve nisy zavatra ohatr'izany dia izy le vehivavy hoe ny tena marina moa tamin'izay psipa izy efa nanao an'izany ny tena marina dia manino ianao mbola niaraka taminazy any ka za le pastera mitondra mbavaka an'le izy za pastera mbola mitondra mbavaka an'le izy zany eritrehitra mba iovy izy ndray andro any. Ka hitanao ny ankabeaza amin'ny olona na resaka fanambadiana dia le sinina le izy le famantaran'le izy efa hita talohan'le fanambadiana dia nefa mbola atoizana le izy dia rava hoavina fa ho an'ny olona eto androany no avinao tsara be manaova mainana olona tena pina e ho za tantaranao tsy ohatr'izany. Misy olona tena mila mena torohevitra mihitsy anatina fiarahana miala tena tokony amboarinao fiarahanao amin'izay mba tsy hoavy mba tsy simba ny hoavinao. Misy olona miala eto amin'le fionana amin'ity teniboatra ity tena misy karazana numéro tena mila asorinao amin'ny telefonanao mihitsy na 10 io na 10 io na 4 io asolo le numéro fa raha vao tsy asorinao zay numéro zay mety hanimba ny anjara voatendrinao manak'izay. Misy mandreha zavatra teneniko ve ka fanontaniana ahoana nahafantarako an'le namana tsara mety amiko, ahoana le nahafantarana hoe ty namana ty mety amiko ty hoe ty fiarahan ty mitondra tombotsoa anahako. Voalohany indrindra mila mametraka tsika karazana alarma ara-panahy tika zany hoe mijerevy ianao namana zay mitovy lanja ara-panahy aminao, mitovy lanja manokana ara-panahy mizara zavatra ara-panahy mitovy aminao. Ianao zao miaraka amin'olona ohatra misipa amin'olona dia rehefa miresaka mpafolo-karena amin'le sipanao ianao dia ozy le sipanao hoe za tsy mila mpafolo-karena zany. Miaraka amin'ny olona ianao dia ozy le lehilahy aminao hoe tsisy fahadisoana zany le miaraka amina vehivavy anankiroa hoe tsisy fahadisoana amin'izany dia ianao hoe mbola miaraka amin'izany olo zany miomany ianao zany. Koritana faharoa toko fahaenina andihy fahaefatra ambin'ny folo aza miaraka amin'ny olona tsy mpino izy aza miray zoky amin'ny olona tsy mpino. Timoty faharoa toko faharoa andihy fahasivy ambin'ny folo na dia zany ary izy baiboly dia azo antoka izy izy mifototra omen'Andriamanitra tsy afaka hovaina tsy afaka kisaka azo antoka io. Dia jereo tsara Andriamanitra mahafantatra an'izay miaraka aminy araka ny olona rehetra vehivavy rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'inona faratsiana fahotrano lehibe andihy faharoapolo tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka azo sy tany koa ary ny sasany omem-boninahitra ary sasany alainy baraka andihy faha raika amby roapolo
Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka miamboninahitra izy efa no hamasinina ka masoa ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Misy olona manatanteraka amin'ny fiainana feno voninahitra entro manaova amainina mafy. Faharoa, jereva ny tsirairay avy izay mitovy nofinofy aminao. Jereva le olona izay mitovitovy nofinofy aminao. Jereva olona izay mitovy nofinofy aminao. Hoy izy Baiboly hoe tsara ny roa noho ny ray satria misy valiny ny asany. Raha lavo izy ny Baiboly andiny fahaefatra pitoroteny 4:10 dia ilay anankiray manarina anazy. Ka mijereva zany olona ianao mitovitovy nofy aminao. Jereva ianao olona mitovitovy nofy aminao. Manana toetsaina mitovy aminao. Lehilahy sy vehivavy mitovy anjara voateny izay tena hoe nitendren'Andriamanitra ao anao. Izay ny tokony namanao, izay ny tokony olona iarahanao. Fahatelontsika izao jereva olona mitovy valeur aminao. Mitovy fomba fijery aminao zany. Zay tena hoe Salamo 1:1-3 aza miaraka amin'ny olona ratsy fanahy izy raha tsy izay simba ny hoavinao. Aza mipetraka miaraka mipetraha mpaniratsira, le mpimonomono reny, le manambany ny hafa reny. Hitanao fa nitoetra reny olona lasa manomboka mifindrany aminao. Ianao hoe tsy mbola nahita hoe rehefa miarakaraka amin'ny olona mpandainga foana ianao hoe manana ositra na fandaingana izy dia lasa mipitany aminao le ositra na fandaingana rehefa aveo. Miarakaraka ny janonao miaraka aminazy. Miarakaraka aminazy matetetika ianao lasa ohatra manana toetra na mpandainga amin'izay. Ohatra ny akombonao tapaka vavanao nefa mivoaka le izy satria niaraka tamin'ny namana ratsy. Jereva le olona le matahotra le zavatra atahoranao, le manaja le zavatra ajainao, le tia le zavatra tianao, le mandeha any amin'le lalana tokony mitovy aminao. Fahefarantsika izao aoka ianao malina ara-panahy. Aoka ianao malina ara-panahy. Galatiana 5:25 raha miaina ara-panahytsika tokony mandeha amin'ny ara-panahy koa. Raha miaina amin'ny ara-panahytsika tsika andeha amin'ny ara-panahy koa. Tokony ara-panahy ianao mahafantatra tsara amin'ny fotoana ina tokony sarana amin'izay ty namana ty. Satria finamanana tsy terenana fa vokatry ny safidy. Rehefa tsy mitovy ny lalantsika dia aleo tonga dia misaraka. Aza be fihetsem-po loatra hoe ndao le araka ihany. Misy karazana nama tena hoe raha ity ny namako dia hoy izy hoe sanatria zany. Misy karazana olona zany raha teneny hoe ity ny namako dia teneneko mihitsy hoe sanatria zany. Misy le olon-kedra tena hoe aseho anahy namanao dia teneko anao izy ianao satria le namanao mampiseho ny tena toetranao. Fahidimitsika izao manontanian'Andriamanitra. Rehefa anatina fisalasalana ianao rehefa anatina fisalasalana ianao mikasika ny namana anankiray, izy ohatrany mifanamasina efa misy fotoana mame signal anao hoe tsy mety io, tsy mety io, dia anontania fanamasina. Misy zao olona hanomana fanambadiana. Sarobidy koa zany ho an'ny olona manao fandarana. Rehefa hitanao hoe mampisalasala le olona dia ndany ianao manontany an'Andriamanitra na jereva le tena marina. Tsy elo izay resaka tamin'ny olona dia tena misaotra an'Andriamanitra ny hafanafana. Misy rahalahy anatina le vehivavy dia tena name antoka be le lehilahy. Tena le vavy izy, tonga noho ny aminao, ny anaranao vao tonga no tsy haiko le izy tonga dia mivelombelona be mifanahiko. Tena nitendrena hiaraka mihitsy tsika amin'ny trano. Ty izy le vehivavy tena azo bala mihitsy le vehivavy, tifirina bala. Tena manao calcul be le lehilahy.
mandamina am'le zavatra teneniny tena mampitsiritra be ndry izaka mivavaka nefa le vehivavy a ohatra tsy mahazo aina mihitsy izaka misaintsaina le vehivavy a ohatra misy an'izay signal menamena zay ao anatiny hoe jiro menamena zay le teneko anareo vao misy zavatra hafahafa toa de ndany ianao manontany tamtamika teo am'izay aika i lehilahy le mamikôty anazy io ka lehilahy efa manambady sady tsy vitany hoe manambady fa mananjanaka nefa le lehilahy hoe aza manahina fa tsisy ty kôtsanao ianao ihany le atao poky sy atao tsaiko fa ny anjara voatendrinao nefa sarobidy loatra miasoran'Andriamanitra tsy tratrany devoly ka teneko anao ianao sarobidy loatra masin'Andriamanitra ka aza vela piteha satana ny anjara voatendrinao ka raha vao misalasala ianao nany ianao manontany an'Andriamanitra manontany an'Andriamanitra manontany Jeremia 33:3 atsoya manontany an'Andriamanitra atsoya de valiko nareo de tsy hoe azo valiko fotsiny ianao fa ho asehoko anao dika zany hoe misy zavatra miafina afaka asehoko anao ho asehoko anao le tena toetra n'in'olona iny ka fampitandrena amin'ny tsirairay avy a takaro tsara tsika tsy hoe minamana amin'olona fotsiny fa tsika koa mila mitandrina tsara am'le karazana information tonga any aminao ka resaka finamanana tsy resaka olombelona ihany io resahana io fa mitandrema koa am'le zavatra enonao matetika Marka 4:24 tandrema ozy izy am'le zavatra enonareo satria le zavatra enonao na mamotika anao na manamboatra anao tsika zao am'le miainana tontolona fieno feo misy karazana feo be de be mandeha drindradrindra ny tanora ka mitandrema le zavatra enonao ka tandrema le karazana hira enonao io te cerveau-nao io ohatra n'le karazana fandraisana données reny de tonga de misamboriny daholo le zavatra enony inga reny mba hoe tarika hira fiderana ianao de tsy hira zao tontolo zao ndray ny hira tampoka avany nisy olona zay ny hira toerana anankiray saika tao fanahy izy tao fanahy be izy fa ny hira mivoaka tany mivavana aveo tonga de tsy ao fanahy mihitsy satria avy amin'ny abetsahany foa satria le données tao am'le sainy feno hira zotila be ny hira zotila am'izay izy ka mitandrema ianao am'le zavatra enonao mitandrema tandreny tsara am'le réseaux sociaux reny tsika zao manko miaina amy tontolo a fieno réseaux sociaux ary nanisany fakivian'ny olona fakivinananany tanora am'izao de le vokatra n'le réseaux sociaux filombelona be izy mirehatra ny ara-panana de jereny sendry jery Facebook tamiko izy de nihitany namany niaraka tamin'ny olo kafa tamtamika te tonga de malahelo tamiko hoe jerevy ty olo ty lasa lavitra be fiainana za lasa tsy mandroso mihitsy ina am'izay manomboka kivo tamiko lasa manomboka mampiseho sary hafa amin'ny fiainany a le réseaux sociaux za tena mahitika mihitsy hoe réseaux sociaux ndraindray tena fampisehoana zavatra sandoka misy kazan'olona zao raha tsy tarie be izy fa mody mampiseho any am'le Facebook izy manjamanja kely zany rehefa de hitanao am'izay le tena olona ka ay ty nitarihany ianao tsy afaka lahatra ao mihitsy le taria le olona hitanao amin'ny réseaux sociaux am'le tena izy ozy izy le olona hoe ty tarihako jerenao am'izay le tena tarihan'ny olona tsy ianao zany io ka tsy ianao zany io zay le famitahana nisy taona tany am'le toerana anaovako paster nampiseho tareha tamin'ny Facebook tena hoe manao pause be le lehilahy am'le sary teo amin'ny fiaraka mihitsy izy naka le sary mizesta mihitsy izy ohatrany hoe izy mihitsy nanokatra an'le fiara de ozy izy le olona tamin'le commentaire tamin'le sary hoe ianao ty hoe tsy misakafo sa ahoana sorana Andriamanitra ozy izy le lehilahy zany ohatrany hoe mizesta hoe anazy le fiara nefa tsy anazy akory le fiara fiara kio ka nefa tsy fiarana akory le izy fa fiara le paster
zay le famitana. Mitandremy ianao am'le réseaux sociaux reny, zay miparitaka be am'izao, le fitaka ny réseaux sociaux, iny ianao mba tsy ho tratran'izany. Misy karazana doctrine ohatra mivokavoaka ho azy zany, mitandremy. Le olona iferahanao. Fahatelontsika zao, tandrema am'le boky vakianao. Tandrema am'le boky vakianao. Reny boky reny manko manova ny fomba fisainanao, le fomba fijerinao, le fomba fieritreretanao. Tandrema ianao. Tantara faharoa toko faharoa andiny voalohany. Tandrema am'le namana, le karazana information ampidirinao. Izy Bible misy le mpaminany sandoka. Ary anivon'ny olona nefa le mpaminany sandoka. Ary izy koa izy mpampianatra sandoka. Petera faharoa 2:1. Amaranako anazy. Ina daholo ny vokatra azona namana tsara. Rehefa manana namana tsara ianao, ina vokatra, ina tombotsoa, ina valim-pity. Rehefa miaraka amin'ny namana tsara ianao, tanjaka sy fahazotona, tanjaka sy fahazotona. Dika zany ianao rehefa tady kamokamo ianao dia le namanao no mampirisika anao, ataovy le izy, ataovy le izy, namana tsara. Rehefa tratran'le fiainana anao, zavatra mitranga fiainana dia tady kivy ianao dia le namanao mampirisika anao, tohizo le izy ka, tohizo le izy ka, asa mihemitra zany ianao, tohizo le izy. Zay namana tsara. Mpitoroteny 4:9, 4 ka hatramin'ny 12. Hoy Biblia tsara roa no ray fa misy valiny ny asa an-tanany. Faharoatsika zao tombotsoa azona namana tsara. Lasa arena reny namana tsara reny amin'ny alitara mivavaka. Arena zareo. Rehefa manana namana tsara ianao, lasa arena izy reny amin'ny alitara mivavaka. Satria ilay anankiray mandranitra ilay anankiray. Ohabolana 27:17 efa tenentsika zay. Ny vy mamparanitra ny vy. Fahatelontsika zao farany. Mahatonga natateraka ny fiainanao ananatanteraka anjara voatendry fihevoninahitra. Mahatonga anao manatateraka le anjara voatendry fihevoninahitra, zay le tombotsoa fahatelo. Genesis 13:14. Asanato izy masonao dia jereva amin'le toerana misy anao, avaratra, atsimo, atsinanana, sy miankandrifana. Fa ny tany rehetra, teneny hoe tany rehetra, fa ny tany rehetra zay tazanao izy dia meko anao. Sy ny taranako mandrakizay, mandrakizay. Misy manao amainina ve? Tsangana ary ianao dia manaova amainina mafy. Raha misy taroa reto manaova amainina mafy. Ka ho an'ny tsirairay avy eto zay fandray amin'ity tendrombohitra ity, anatanteraka ny anjara voatendrinao fihevoninahitra ny ianao. Zany hoe ny anjara voatendrinao io ankalazain'olona, satria fefetraikany hoajaina. Manaova amainana piny marina e. Tain'Andriamanitra ny ianao amin'ny anara Jesosy. Ty ahafantananao an' Jesosy. Ho an'izay teny tsara be zay, ty ahafantananao Andriamanitra. Halleluja. Manohizana amin'ny fifirintana, mazotoerana anareo. Anohizana zao fandarana zao, zao fivirintan'olo zao. Misy olona fantsina voaositra eto. Aoka anomana zany le asapa. Asafo. Misy koa le Future Gospel Medley manao zavatra eto. Tenena ny tompo. Andriamanitra mivaliny ary tsisy tahaka anazy.
Terenany tompo. His name must be magnified in you. Oh, we were called out of darkness to show forth His praise. We were given an assignment to spread His name. You fulfill your destiny. No power from hell can stop you. You have a glorious destiny by the blood of Jesus Christ. You are never too young, and it's never too late. God must be glorified through you. Say, God will be glorified in you. His name must be magnified in you. Through you the world will see His face. For you the world will sing His praise. God will be glorified in you. Andriamanitra izy izy memboninahitra amin'ny alalanao ary ny anarana izy izy ho asandatra amin'ny alalanao. I pledge allegiance to the Lamb with all my heart, with all my strength. I will seek to follow His command. I pledge allegiance to the Lamb. Oh, I'll fulfill my destiny. No power from hell can stop me. I have a glorious destiny by the blood of Jesus Christ. You fulfill your destiny. No power from hell can stop you. Yes, you have a glorious destiny by the blood of Jesus Christ. You are never too young, and it's never too late. God must be glorified through you. Tsisy zany tanorana loatra zany ozy izy, tsisy zany hoe tara loatra zany koa izy fa Andriamanitra izy afaka nomembonahitra amin'ny alalanao. Ny anarana izy afaka sanatra amin'ny alalanao. Amin'ny alalanao izy zao tontolo izao ahitany tavan'Andriamanitra. Amin'ny alalanao ny olona hideran'Andriamanitra. Ka Andriamanitra izy izy nomembonahitra amin'ny alalanao. Ary ny anarany tsy maintsy asanatra ao aminao.
turn around.
Shout hallelujah. The name what the Lord has done in 1 minute. My name is Patience Edward. I joined this commission 2018. And 2018, that was the year I graduated from my catering school. And since then, I've been asking God for a shop. To the extent that people do, my friends that graduated with me, all of them, they all have their shops. They will be calling me, Patience, you've not have your shop. I was like, don't worry, and let me they remind God. I was like, Then I keep on praying to God. I keep on praying to God. Join this Kingdom Advancement prayer. Then last year, COVID-19, that was when God blessed me with a shop, the way I want it to be. Then that same month, that's when God blessed me with good 2 workers. And that same year, as in, it just look as if I'm not that place that my shop is. Just as if that I'm not just doing that shop. I'm not just doing that shop. So many countries are like, you just why you work like this? I said, now God favor. To the extent that ohatry ny hoe nahazo contrat be dehibe zany le vavy tampotampoka teo mahagaga ny olona hoe fa ahoana zany zany hoe nataona fanahy efatra fotsiny etoa dia ohatry ny hoe nisy contrat nitohitohy be dehibe zany ho anazy amin'ny asa fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra amin'izao fidina vaombely zao tia ahafantarana an'Andriamanitra atsika asianao hitsangana. Hallelujah. Sandrato ny tananao dia mankasitrahanao Andriamanitra indray mandeha indray. Ankalazao izy hatramin'ny zavatra nataony omaly hatramin'ny androany isaoriny ny anarany nanovany tantarantsika izy naneho antsika an'ilay lalana izy amin'ny anjara voatendry misaoranao anazy misaoranao azy mendrika fiderana izy mendrika fiankofana izy raha misaotra anao zay isaoranay ny anaranao asandratra ny anaranao ny zavatra rehetra nataonao misaoranao zay misaotra anao zay angatahina Andriamanitra mba hiteny aminao izy mba hiteniteny fiainana aminao izy tena nova fiainanao hitondranao amin'ny ambara tonga manaraka amin'ny fiainanao fanamasinao miantso anao zay amin'izao tenena amin'ny teny amin'ny fonay misaotra Andriamanitra misaoranay ny anaranao amin'ny anara sarobidy Jesosy amin'ny vavahantsika rahanay misaotra anao zany amin'ny zavatra nataonao hatraminao amaly misaotra ny amin'ilay teny voalohany teo koa mahery vaika menanao fiderana rehetra raisa misaoranay amin'ny anaran'i Jesosy tsy afa-po zay mahatonga zay mbola tonga eto mangataka aminao zay mba hiteny aminay ianao amin'ny fatakaranay an'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ny olona rehetrarehetra natateraka ny anjara voatendriny aoka tsy latsaka amin'ny tany ny anjara voatendriny olona eto amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anara sy sarobidin'i Jesosy. Ty ahafantarana fideran'Andriamanitra amin'ny tanora ataovy mafimafy le tehaka atao miaraka amin'ny orakoraka ho an'ny tompo manao orakoraka ho an'ny tompo ve ianao zay manatanteraka ny anjara voatendriny manao orakoraka mafy ho an'ny tompo daholy teneno tenanao hoe atanteraka ny anjara voatendriko aho teneno hoe fehivonahitra ny anjara voatendriko ary zay ny anjarako ty ahafantarana fideran'Andriamanitra mahasoa-toerana tanora velona goavambe mitsangana tenena ny anaran'ny tompo manana tompontsoa androany hitondra fampianarana hafa indray amin'ilay loha hevitra maneran-tany amin'izao amin'ilay tanora ty conférence ty le manatanteraka anjara voatendry ary loha hevitra rejerentsika androany dia hoe ny herin'ny fijoroana vavolombelona ny herin'ny fijoroana vavolombelona mantenentsika hoe zavatra rehetra mijanona amin'ny toerana anankiray raha tsy efa misy hery aloha manosika an'iny zavatra iny hiatsika ka ny anjara voatendry tsy maintsy tanteraka tsy maintsy fehivonahitra
dia tsy maintsy mila hery manosika anazy. Among those forces is the force Ary anisan'le hery a in the right company, as we have been told, dia mantenaintsika le hoe hery voalohany le hoe mila manana namana tsara ianao. of testimony. Fa zao indray herin'ny fijorona vavolombelona, herin'ny fijorona vavolombelona. The anchor scripture here Soratra masina fototra is from the book of Jeremiah chapter 10. Jeremia toko 10, Jeremiah chapter 10. Jeremia toko 10, 23, Jeremiah chapter 10 Jeremia 10:23. and verse 23. Oh Lord, I Jehovah o, know that the way fantatro fa tsy han'olombelona ny lalan-kalehana, himself. It is not a man that waketh fa tsy to han- direct his steps. na tsy han'olombelona ny mahatateraka ny lalan-kalehana, If it is not in the way na mpandeha izy na lavilarin'ny diany. someone somewhere must Raha tsy han'olombelona zany ny mahatateraka ny alenda, dika zany ianao mila tarihan'olona lalana zay vao makany amin'ilay lalana mety. and God is saying to us Ary Andriamanitra miteny amintsika eto, that engaging the power of testimony le mampiasa le hery fijona vavolombelona anisan'ny hery lehibe indrindra hitondranao any amin'le toerana tokony alehanao. of us here Ka vavaka ao atany tsirairay avy androany tsirairay avy eto androany natateraka ny anjara voatendry ny feo voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. to every believer Ka mpino rehetrarehetra zany a, to experience great mind-blowing dia nitendrena and colorful destiny in Christ. anana anjara voatendry mampitsiriritra mahagaga feno loko. There. We only have problem correcting us Andriamanitra tsy manana olana mihitsy amin'le fahatongavanao any, fa ny amin'le lalana izy indraindray a, tsika makany amin'ny lalana hafa. but that destiny cannot be Tsika rehetra manana anjara voatendry feo voninahitra daholo, forces are applied fa zay anjara voatendry zay tsy hitateraka mihitsy raha tsy misy hery a mitranga amin'le apetraina amin'le izy. if a man wants Ny anatra tsika maly ny herin'ny fanambarana. Raha ohatra hoe manana fahaverezan-kevitra ianao ndany ianao mitady fanambarana. Galatiana toko 2:2. I went up by revelation a man Nisanatra aho izy tamin'ny lala fanambarana. Galatiana 2:2. again Niakatra ambony aho izy tamin'ny lala fanambarana. of right company Dia teo tsika nampianarana koa le ny herin'ny finamanana tsara. determines your accomplishment. Nampianarana tsika le namana iarahanao mamaritra zavatra mitranga aminao. The level of the company he or she is keeping. Ny olona re tsy mihoatra noho ny karazana namana iarahana zany. Dia androany indray a jerentsika ny hery fijona vavolombelona. Testimony in First Peter chapter 2 Petera voalohany toko 2:7. the word say concerning you. Zay ny tenin'Andriamanitra mikasika anao Are a choosing generation. fa That is me. taranaka voafidy ianao. Tenene hoe za zay. Priesthood. Say to me, that Fanjaka is me. mpisorona. Tenene hoe za zay. And holy nation. Firenena masina. You can say it better to yourself. Ataovy tsara moa e. A peculiar people Olona nalaina manokana created to show forth the praises of ho Him. antenana mba hatsarana, Call you out of darkness into mba ilazanareo izy ny hatsaran'le niantsanareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, ka ny tanjony natongavanao ny ala tany amin'ny maizina zany a, forth. Christianity is mba hampisehoana. Le kristiana zany fampisehoana zavatra. be hidden. Le izy tsy hoe afempenina maha-kristianina. Your glorious destiny. Fa ianao tokony manatateraka le anjara voatendrinao fehivonahitra. Force of testimony. Ny hery fijona vavolombelona nefa tsy maintsy ampiasaina amin'izay. We're in the days of testimonies. Tsika zao amin'le andro fijona vavolombelona. Days where we have examples to follow. Tsika zao manana amin'le andro a, le be dia be ny ohatra afaka arahana. But you must be doing something. Na dia be dia be raha fararahana tsy maintsy manao zavatra ianao. All you need to do is to do Zavatra rehetra takiana aminao, dia then the force of gravity is there to pull you down. But for you, raha ianao zao ohatra mamezaka misandratra ambony dia misy herin'ny gravité zao misintona ambany. Fa ianao nefa tsy sintona ambany, tenene ny tenanao za tsy sidina ambany zany. so you are a choosing generation. Ianao le taranaka voafidy, eny fanjakam-pisorona, Holy nation, a firenena masina, nalaina manokana ho antenany. Zay tenen'Andriamanitra mikasika anao a. that the spirit of Fa mila fantatrao fa mifanahin'le olona ao anatinao a, iny ny fahazavan'i Jehovah. part of the belly. Ary mampamaneo anazy amin'ny toerana rehetra. Just so that we have a glorious destiny. Ka tsika senao zany manana anjara voatendry fehivonahitra mampitsiriritra, And that will be your own story. zany ny tena tantaranao amin'ny anaran'i Jesosy. You must understand that Fa mila takatrao anefa an empowerment that comes from testimony that misy everyone, hery mitranga amin'ny alalan'ny fijona vavolombelona mba tonga anao lasa tanteraka anjara voatendry. every time you hear testimony, Isaka mandray fijona vavolombelona ianao, first thing to do, zavatra voalohany ask yourself, antanilo ny tenanao. are this kind of testimony? Za hoe manira za fijona vavolombelona rehako zany. Go ahead and do the same. Dia raha te manira dia atao fotsiny le zavatra mitovy nataon'le olona dia ho azonao le vokatra mitovy. Example is the power to get things assembled. Ny herin'le fanaovana ohatra
Anankiray mahatonga anao lasa mahaza le vokatra. In Revelation chapter 19 verse 10, Apokalipsia 19:10. and I fell at his feet to worship him. Ary lasaka nikoaka tamin'ny tongony a. See thou do it not. Dia nivavaka dia hoy izy tamiko tandremo aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ilay rahalahinao Jesus, izay mitana fijona vahoambelona an'i Jesosy izy izy. son of Jesus. Satria fijona vahoambelona an'i Jesosy izy manino fanahy faminanino. So every testimony you hear in the house of God or from the Ka fijona vahoambelona rehetra renao am-piangonana ao an-tranon'Andriamanitra to duplicate them. manana hery reny zavatra reny averina eo amin'ny fiainanao. Dia iray ny anaran'ny Tompo. Testimony was read to us this morning. Nisy fijona vahoambelona zao vakiana vao teo tamin'ny ora-bavaka ra-panekenako. Testimony said, Ilay fijona vahoambelona voalohany hoe believing God for a miracle job. inan'Andriamanitra ilay olona azo asa. For him, he was praying for those believing God for miracle Dia ilay olona mivavaka izy mitady asa nefa izy mivavaka ho an'ny olona kafa izay mitady asa. testimony that has to do with miracle jobs. Dia raisiny daholo ilay fijona vahoambelona mifandray amin'ny resaka fahazona asa rehetrarehetra dia nataony daholo izy dia nahazo asa amin'izay izy. Izay koa ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Testimony, and what is testimony? Ka inona izany ilay fijona vahoambelona voalohany? Testimonies, Ny fijona vahoambelona prophetic arrows dia zana-tsipika ara-panahy. by God's agenda. He has a glorious destiny for us. Ao plan'Andriamanitra izany izy mananjara voatetry fivoninahitra ho anao. Open doors for Fa mivaravarana amin'ny sokatra rehetrarehetra planina lehibe rehetra amin'ny voninahitran'Andriamanitra. so as his own plan. Sy Satana koa manana amin'ny planiny. Target is to see that you don't fulfill Dia mitargetrany a dia ianao tsy manatanteraka le anjara voatendrinao. prophetic arrows, Fa fijona vahoambelona ohatran'ny hoe zana-tsipika flesh particularly when alefany amin'ny fahavalo. in Revelation chapter 12 and verse 11, the scripture says, and they overcame him by the blood of the Lamb, Hoy baboly amin'ny Apokalipsia by the words of their testimony. 12:11 nandresy izy ireo noho ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny teny filazana azy na ilay fijona vahoambelona anazy. Glorious destiny, embrace testimony. Ka ianao zany rehefa mahay fijona vahoambelona dia fikiry mafy izay fijona vahoambelona izay. Satria izay fijona vahoambelona afaka tsy zana-tsipika alefanao any amin'ny Satana. You have done it in the life of that person. Hoy ianao amin'Andriamanitra hoe ty zavatra ty nataonao tamin'ny olona anankiray afaka ataonao aminahy koa izany. You can do it also in my own life. Afaka ataonao amin'ny fiainako. Ka fijona vahoambelona zany a Are the prophetic arrows, dia his arms, zana-tsipika ara-paminaniana izay manala ny fitaovam-piadian'ny fahavalo. testimonies, Famaritana faharoa prophetic seed fijona vahoambelona that have ability to reproduce themselves. manana hery mamorona mitovy a rehefa afafy. Oil of your heart. Izy zany no tahaka amin'ny voa manana hery amokatra vo mitovy a rehefa afafy. Rehefa karakarainao tsara le izy a tondranao le izy a A day will come that you are going to be replicating the same. tsy possible mihitsy ianao tsy azo vokatra mitovy. Ka reny hoe fijona vahoambelona zany a vo ara-paminanina rehefa afafinao le izy. For the testimony of Jesus. Hoy izy baboly hoe fijona vahoambelon'i Jesosy fanahy faminanina. Number 3 definition, Famaritana fahatelontsika izao testimonies. a fijona vahoambelona. Testimony here are prophetic pointers Fijona vahoambelona to our inheritance in Christ. dia fanendrena ara-paminanina ny lovantsika To our ao amin'ny Kristy. inheritance in Christ. Hoe manondro amin'ny fomba ara-paminanina zany. Hoe hito ny lovanao. Has done before. Hoe zavatra nataon'Andriamanitra taloha Inheritance afaka manondro anao hoe ty lovanao koa amin'ny Kristy. is to show Dia manana hery zany le izy. do based on what he has done before. Afaka manao zavatra Andriamanitra araka le zavatra nataony taloha. Pointers to where you support. Le fijona vahoambelona zany afaka manondro anao hoe ty ny zavatra nataon'Andriamanitra dia afaka averiny aminao le izy. They are pointers that Manondro anao hoe has done for one, he can do for ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ray afaka ataony amin'ny hafa. our testimony this Mahino zao fijona vahoambelona zao anao androany maraina. are the same. Dia tianao le zavatra mitovy. Of this Easter Alohan'ny efa raha ty fivorian'ny tanora Pasika ty a testimony we drop. ho avy fijona vahoambelonao amin'ny anaran'i Jesosy. Number 4 quickly. Fa efatritsika zao What aingana is testimony? inona natao hoe fijona vahoambelona. Is a confirmation of the word, Fijona vahoambelona dia fanamarinana an'le tenin'Andriamanitra, the power of God, le herin'Andriamanitra, God le fanatrehan'Andriamanitra is or upon a life eo amin'ny toerana anankiray na eo amin'ny fiainan'olona anankiray. of the word Fanamarinana an'le teny hoe marina io tenin'Andriamanitra io, of God, hoe misy hery tenin'Andriamanitra. of the Fanamarinana an'le herin'Andriamanitra, fanamarinana le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray na eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray.
ka fijona vaombelona rehetra renao they are product of God's word. dia vokatry ny ten'Andriamanitra daholo. They are power of God in manifestation. Herin'Andriamanitra miseho reny. They are simply showing the presence of God in the Mampiseho koa reny hoe misy fanatrihan'Andriamanitra eo amin'ny nivon'ny olona. name of Jesus. Dia raina ny anaran'i Jesosy. Pray one more time. That Afaka indray mandeha. because of this conference, Fa alohan'ny afaraha ty conférence ty, money will drop down. fijona vaombelona anao ilatsaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. We should ask ourselves this morning is Ka fantaniana atao aminao testimonies. hoe fa maninona zany tsika mila vavolombelona. Why testimonies? Fa maninona fijona vavombelona. We must understand number one that testimonies Mila fantatrao voalohany are prophetic arrows zana-tsipika ilay izy. that you can engage to disarm the enemy. Afaka ampiasainao ilay izy hanala le fitaovam-piadian'ny fahavalo. When it is well planted, Dia faharoa ilay izy hoe voara-paminaniana rehefa afafinao ilay izy dia mitondra vokatra mitovy. God's servant keeps saying there is no private Mpanompon'Andriamanitra miteny foana hoe tsisy fijona vaombelona privé zany, hoe manokana zany. Dika zany hoe zay zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny olona anankiray afaka ataony amin'ny rehetrarehetra. Why is it? Fa manintsika mila vavolombelona. Power to build up hope, which is in turn provoke faith. Fijona vaombelona zany manana hery anangana finoana ao anatintsika. Be carefully to testimony. Rehefa maheno fijona vaombelona ianao Pick the major subject of that testimony. dia raisinao mihitsy le lohahevitra fototra amin'izay fijona vaombelona izay dia ampiarinao ilay izy amin'ny fiainanao. Hope comes alive. Rehefa velona fanantenanao That happens is that your faith also comes alive. dia rehefa velona fanantenanao dia manomboka velona amin'izay finoanao. It's being stirred up Rehefa velona amin'ny finoanao amin'ny alalan'ny fijona vaombelona to happen. efa misy zavatra hitrango izay. In the name of Jesus. Dia iray ny anaran'i Jesosy. That is why when we say it is testimony Zay mahatonga anay rehefa fotoana fijona vaombelona dia miteny foana antsika hoe fotoana fahombiazako. to have breakthrough by the testimony that is Satria be dia be ny olona azo fahombiazana amin'ny alalan'ilay fijona vaombelona hozaraina. Ka amin'ity fivoriana ity azo fahombiazana ny ainao in the mighty name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Lamentation chapter 3 and verse 21. Fitomanina toko fahatelo dia faha 1:20. This I recall to my mind. Ty averiko amin'ny saiko izy izy. Therefore, Noho izany mana fanantenana. I might have lost little bit hope before. Mety tsy nana fanantenana Testimony to my mind. fa averiko amin'ny saiko le fijona vavolombelona dia lasa velona fanatenaiko. Recall to my mind. Ty zavatra ty izy averiko amin'ny saiko I have hope. And where there is dia lasa manana fanantenana aho izy izy. and wherever there is help, testimony. Dia rehefa tonga fanantenana dia misy ny fanampiana, rehefa tonga fanampiana dia tonga vavolombelona. Testimonies boost the joy of the hearer Fijona vavolombelona mamelona le fifalian'le olona mandre ary mahatonga le anaravoatendry mandroso. can't truly hear testimony No tsy possible hoe mandre vavolombelona of your need. le mifandray amin'le zavatra ilainao dia nefa fiainanao mitovy amin'le taloha ihany. Tsy possible. Testimony boost the joy of the hearer Fa fijona vavolombelona mamelona le fifalian'le olona. directly into you by hearing Le fifalian'i Jehovah zany lasa tonga manokana aminao. you are expecting God to do Satria hoe azonao le ho hitanao le zavatra andrandrainao amin'Andriamanitra. and propel you to forward into your next level of testimony. Dia mahatonga anao lasa any amin'le ambara tonga manaraka na fijona vavolombelona zany. Verse 3, Isaia 12:3 the scripture says, soratra masina amin'ny teny. "For with joy Amin'ny fifaliana, you shall draw water out of the well of salvation." amin'ny fifaliana izy ny tondranao Man of joy being stagnated. ny atsakanareo ny loharan'ny-mpamonjena. See a man of joy Ianao tsy possible mihitsy hoe mahita olona fifaliana dia tsy mandroso ny fiainany. always be his strength Satria le fifalian'i Jehovah izy ny tanjany. that will not make him to think. Izy tena hoe manana zavatra afaka eritreretina fijona vavolombelona. Testimony to share. Misy olona zay tsy vavolombelona hoe Somebody walked into the office as he started crying. anakao amin'ny birao izy dia nitomana. So can't you imagine my age? Pasteur tsy fantatrao ve ny taonako? Imagine me at this age, I'm not Amin'izao taona izao mbola tsy manambady foana. the man come. Oviana ary tonga le lehilahy dia nitomana izy. There's no kind of cancer I can give her as at that time. Tamin'izao fotoana izao mbola tsy isy torohevitra afaka ameko anazy. At tears, but to share. Tomany be izy fa ny fijona vavolombelona nataoko. Able to allow her to see the future. Dia ataoko hita mihitsy le hoaviny. Io za taminazy. You mind away from who will marry me. Raha vao mieritreritra loatra ianao izy any anambady anahy. So imagine yourself in a very big compound Ianao hoe nahita ny toeranao eny amin'ny tokotany ngeza be anankiray. with your 2 or 3 children. Dia miaraka amin'ny zanakao vady. Dia amin'ny alina And you are playing around the compound. milalao amin'ilay tokotany eo ianao. Milalao baolina miaraka amin'ny zanakao. Zanakao ohatra. Miaraka amin'ny fiara manodidina. The security man being your coach Miaraka amin'ny coach anao. started smiling. Dia nanomboka mitsikitsiky amin'izay izy. No matter your situation, without joy, you can't get the answer. Raha na inona ina zavatra mitranga raha vao tsisy fifaliana dia tsy ho azonao mihitsy ilay vahaolana. Nanomboka tsikitsiky izy.
eto de fataka ireo vavaka eto sao za de ivaly le vavaka. We lost contact. Actually, she collected De taty aoriana tsy fandraitsy moa zay a. years after, just about 4 years after, Efa taona taty aoriana from US, avy any États-Unis a. just speak the Le vehivavy de nisy ny antso avy any États-Unis zany de resaka le antso. E pasteur mety tsy fantatrao a. came to your office one Fa nisy vehivavy zay ozy izy tonga tao am'branao. painted a picture of Tena misy sarisary an-tsaina ianao hoe le zavatra hitranga amin'ny fiainako am'izao. the same way is going to happen to somebody here. Izany koa zao hitranga amin'ny fiainanao. He said, right now I am in US with Am'izao fotoana zao zaho izy any États-Unis a. children. We are Miaraka amin'ny zanako anankiroa de miaraka amin'le vadiko a. Tena le tantara nyteneninao tamiko mihitsy le hoe miaraka amin'ny tokotany de miaraka milalao amin'le ankizy kely tena nitranga mihitsy le izy. somebody told me this thing sometimes ago. Somebody have told me this thing sometimes. Ny olona tena zao. Send me your account number. Why not? Alefasanao izy le compte bancaire anao. Matsy ana. Io zay efa maninona moa tsy alefaka anao fa alefaka anao zany le izy. Misy ahita fitiao-drano koa. Are joy boosters. Ka le fitona vaombela zany tena hoe mamelona fifaliana. Tsy mampanina zavatra mitranga aminao. That must be Fifaliana sy firaviravona tokony tazominao foana ao am-ponao. either counterfeit joy or counterfeit laughter. Joy must be there. Raha misy fifaliana misantika sy fimezana misantika tsy mety fa fifaliana tena izy. Meme izy ianao. You're going to have a song. Hoy zahay amin'ny herintaona otrao azo zanaka ianao de meme izy. Who is this? But either genuine Ay sara hoe meme izy vao teneny hoe azo zanaka ianao amin'ny herintaona otrao de meme izy. Fa nefa nahazo zanaka ihany izy. Misy fijona vaombelona misy olaza fijona vaombelona hita androany. What about testimony? Testimony carry the same power Ka fijona vaombelona zany mitondra hery mitovy word of God. ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Every testimony you listen to and you are able to hear it, Fijona vaombelona rehetra renao listening and hearing. enonao le izy. Many listen but they don't hear. Be deabe ny olona mieno fa tsy mandre. Any testimony you listen to and you are able to hear Le fijona vaombelona what is saying enonao carries the same power that is in the word mitondra an'le hery a zay ao amin'ny tenin'Andriamanitra. chapter 8 verse 20. Isaia To 8 the law and to the 20. testimony. If they speak not Ho an'ny according to topo izy izy raha miteny araka ny teniny a no light in them. de ny antony dia satria tsy misy fahazavana aminazy. Is the same power of the gospel. In Revelation chapter 12 verse 11. Apocalypse 12:11 efa vakintsika teo They overcame in nandresy izy ireo a of the lamb noho ny amin'ny raha zanak'ondra and by the word of sy ny their teny testimony filazana azy na hoe teny fijona vaoambelona. to place you ahead of all Ka le fijona vaoambelona zany mahatonga anao lasa eo aloha and you believe it. de rehefa mino an'le izy ianao de lasa mitranga ianao. Or step to take. Inona daholo ary ny dingana Engage the force of testimony. ampiasa ny hery fijona vaoambelona Destiny. amin'ny anjara-tendrintsika feno voninahitra. Inona le lalana That we need to engage or step to izay take. mila piaritsika dingana mila raisitsika. The force of testimony for our glorious Ho destiny. ampiasa an'le anjara-tendry feno voninahitra, Number one ampiasa an'le fijona vaoambelona ho any anjara-tendry feno voninahitra. Voalohany a is to let every testimony instruct you, avelao le fijona vaoambelona ame toromarika anao. entertain you. Tsy hoe ampientanetana anao fotsiny Ever listen to fa oka le fijona vaoambelona renao hatramin'izay. subsequently Rehefa renao matetitetika reny instruct you. ame toromarika anao. Those that fly by instruction. Reo izay manidina izay mpanompon'Andriamanitra tahaka manidina amin'ny alalan'ny toromarika. Sometimes ago to a man of God that just finished a crusade, said, I really enjoy your message. I said, stop that. You don't enjoy message. You are blessed by Nisy olona anankiray a niteny tamiko hoe za tena falifaly be tamin'le toroteninao. the message of a man of Toy za taminazy ianao tsy tokony falifaly fa tokony mandray an'le fampianarana. You are blessed with Hoe tahina amin'ny alalan'le fampianarana. so testimony must instruct you and not Ka just ny fijona vaoambelona zany tsy tokony ampientanetana anao fa tokony ame toromarika anao. instructed by testimony. Ok, anao azo toromarika amin'ny alalan'ny fijona vaoambelona. 8 and verse 20. Isaia 8:20. Law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because Ho amin'ny lalàna sy ny teny vaoambelona ihany raha tsy miteny araka ny teny izany izy dia olona ny tsy posahan'ny fahazavana. to see testimony bringing you to the realm of your glorious destiny. Number two, Faharoa, celebrate testimonies. mankalazay ianao fijorona vavolombelona. Testimony. Mankalazay ianao fijorona vavolombelona. Every testimony steer you to celebration. Aoka fijorona vavolombelona apietsika anao ankalaza. Zavatra tsy ankalazanao You can attract. dia tsy voasarika ao mihitsy. Mankalaza fijorona vavolombelona. Corner. Aza le olona le mpaneso. Glory to God. Having Hoe voninahitra n'Andriamanitra na nahazo asa na men'Andriamanitra asa dia tonga dia 50,000 ny karamako dia zany kove dia fijorona vavolombelona izy ianao mahina le izy. cannot place bigger one in your hands.
Nefa ianao raha tsy manana akory. Every testimony needs to be celebrated. Fijona vaombelona rehetrarehetra tokony ankalazaina. At the inception of the commission, every time one person is added to the attendance, jubilation. Hoy zany tempanompon'Andriamanitra rehefa mitombo nisan'olona ao anatina fitombavaka izy dia misy fifaliana be foana, faly be foana zay, mankalaza foana. So that is being added. Rehefa naray mitombo ao am-piangonana dia faly be foana zay midery an'Andriamanitra. Sasany zay vao mitombo ny olona dia hoe zaka hoe dia fijona vaombelona, ty olona ray ve. When I just apply mantle, the Za nampiasa, is that testimony. misy sasany hoe nampiasa mosoara dia nanjavana le fanantenana, zaka hoe dia fijona vaombelona. All you just need to pray for to know that it's a testimony is to ask God, give me one day pain. Ohatra fantatra hoe tsy fantatra hoe fijona vaombelona izy indray andro ao mangatana Andriamanitra hoe mba ome fanantenana dia ho hitanao hoe inona mahatonga le olona mijoro vaombelona. And the anointing came upon me. I feel like sleeping. Praise the Lord. Isy olona Testimony. hoe za na tonga tamiko le ositra dia hoy izy anay zaka hoe dia fijona vaombelona. Every testimony. Fijorona vaolombelona rehetrarehetra tsy maintsy ankalazaina. Psalm 28 verse 5. Salama 28:5. They regard not the works of the Lord. Satria izy zareo tsy niraraha ny asan'Andriamanitra. What will God do? Dia inona nataon'Andriamanitra? Destroy them. Say with me, God forbid. Mpiten'Andriamanitra le olona. Tenene sanatria zany. Build them up. Dia tsy horavana, dia tsy ho ahorona intsony. Of God. Every testimony Satria zareo zany tsy nihevitra ny asan'Andriamanitra dia niravan'Andriamanitra le olona. product of the word Rehefa fijona vaombelona reny asan'Andriamanitra reny be celebrated. dia tokony ankalazaina reny. 18 and verse 14. Salamo 119 Rejoice 14. in the way of the testimonies. Faly aho izy tamin'ny And verse 14. I've rejoiced faly aho izy way of the testimony tamin'ny lalan'ny fijona vaombelonao as in all riches. I rejoice. tahaka an'le nahazo harena reny. So testimony must Faly aho izy tamin'ny fijona vaombelonao tahaka an'le olona nahazo harena reny. Ka fankalaza ny fijona vaombelona zany tokony ampitranga fifaliana aminao. 24. Thy testimonies Salamo 119:24 koa. delight and my Rehefa teny vaolombelonao izy no firavoravoka. Eny mpanolontsaina ahy zany. they are my counselors. Mpanolontsaina ahy zany. Multitudes of counselors. Ary ozy baiboly amin'ny abetsahan'ny mpanolontsaina izy izy ny sina fiarovana. Purposes are Oabolana 24. Ka ianao zany way around, show you the way to go. avy anao le fijona vaombelona noro anao le lalana tokony alianao le dingana tokony raisinao. You have the same Dia testimony. rehefa ataonao say dia mahazo fijona vaombelona mitovy ianao. To this mountain. Ka noho ny afahatongavanao teo amin'ny tendrombohitra tia Andriamanitra ny ame anao le fijona vaombelona. Testimony is being shared and it's in Ka fijona vaombelona rehetra zaraina God for izay inonao an'Andriamanitra ataovy mihitsy le zavatra mitovy nataon'le olona. testimony Na ina vaolombelona. as a spiritual example for our destiny to be assembled. Hoe ny Spiritual example. ohatra ara-panahy dia Example to follow. Like dia tara lasa avitranga zavatra mitovy. the 35th anniversary of our Liberation Commission some few years ago. Tamin'ny taona maromaro vitsivitsy zay nisy an'le hoe fankalazana 30 taona mitiraka ity. Mark to God's servant. And he uttered that statement, I can't forget. Dia zavatra teneny tamin'izany. Following your footsteps Ary ao made the journey. nanaraka ny dianao na tonga nalasa navita ny zavatra ao. Nisy olona zany nankalaza ny fiangonana 30 taona dia mijoro vavolom-belo izy ny fanarahana an'le diana mpanompon'Andriamanitra na tonga nazy na tonga fiangonana nandroso. Assembled. Behind every testimony, Ao ambadika fijona vaombelona rehetra dia misy tanan'Andriamanitra. consider testimony Ka raisa fijona vaombelona and rejoice around them. mankalaza amin'le izy. Them as counselor Raisa ohatran'ny mpanolontsaina anao reny. in the way you should go. Manolontsaina anao amin'le lalana tokony alianao. Fahatelo a To take, dingana tokony raisana. to engage testimony for Mahazona fijona vaombelona ao amin'ny anjara tendry fihavoninahitra. testimonies, Raisa ireo fijona vaombelo reny. meditate upon them, Ary saintsaino reny. consider them, and meditate upon testimony. Hiviro tsara reny dia saintsaino. You are meditating in the word of God. Atao ohatran'ny hoe le saintsaina tenin'Andriamanitra reny mihitsy. Testimony Dia misaintsaina koa fijona vaombelona. to deliver in your life when it is impossible for you to forget. That is the testimony. It's a pointer to your own inheritance. Ianao hoe misy fijona vaombelona tsy adinonao mihitsy manak'izay mampiseho zany hoe manondro ho anao zany le tia lovanao. And you have been Hoe ity fijona vaombelo ity inonao le izy. Dia hitranga fiainanao koa le izy. hear what the word says. First Timothy, Teneny le ten'Andriamanitra. Timothée voalohany toko fahaefatra andiny fahatelo amby folo. meditate upon these things. Saintsaino ty zavatra ty. Ina le zavatra saintsaina fijona vaombelona. To them, Apetrao tanteraka ny tenanao they may mba ho hitan'olona rehetra ozy izy ny tombontsoa anananao. be to them. Apetrao fianao amin'le zavatra ny teninao. Aoka ianao ho vita batisa amin'le fijona vaombelona mihitsy. In the name of Jesus. Dia ray anaran'i Jesosy. Somebody shared testimony sometimes ago, Nisy olona zany joro vaombelona. and another person had that testimony. Nisy olo kafa indray joro vaombelona tao aorianan'izay.
hoe tsisy kibla tsisy zana tsisy tranonjaza le vehivavy de nefa niteraka de nanao test izy tenen'le dokotera indray tany le mikasika le vehivavy anankiray indray hoe ny tranonjaza le vehivavy mivadika de tsy mety de ozy izy raha misy vehivavy mijoro vavolombelona tsy nanana tranonjaza de nahazo zanaka de zany efa ny tranonjazaka indray mivadika ampiasaiko fotsiny le zava-miafo fanjakan'Andriamanitra ny ositra aisiko isan'andro le izy a bevoka izy a teraka soma tsara izy a nanokana azy zanany izy a izy tsy mbola niteny tamiko itsy kay zana tranonjazana io mivadika to za ahoana le zavatra tenenao tamiko de hoe za ary tamin'izany tsy raran'le izy akory teneny zareo hijery anao rehefa nijerena izy le tranonjazaka mbola vadika foana de ahoana zany nipetraran'le zaza nandritra ny 5 volana atao anatin'le kibo fitona vaombelona ao mampitranga famantarana sy fagagana tena zava-misy mila raisinao ary mila saintsainao le fitona vaombelona fa efatra tsika zao a fitona vaombelona mitondra antsika amin'ny anjara tenytsika fehvoninahitra mino fitona vaombelona minoa fijoroana vavolombelona sambatra ianao zay nino Luka 1:45 fa efaina zay nampilazain'ny tompo taminao zay nampilazain'ny tompo taminao mino le izy ino le izy ino fijoroana vavolombelona nisy olona joro vavolombelona nisy fotoana tsy tany Lagosy a tsy tany Tabernacle Ota tsy tany Boja nahazo asa karama 9 chiffres joro vavolombelona foana izy 9 chiffres ny karamako 9 chiffres eto amin'ity toerana ity ve karama 9 chiffres de nisy vehivavy teny taminay zavatra za tena nina ny fijona vaombelona an'le olona iny za tsy nina ny fijona vaombelona aiza koa misy an'izany ozy izy le vehivavy za tsy nina niny 9 chiffres ve ny karama nefa ty toerana ity toerana mahantra kely to za tamin'le vehivavy inona zavatra inonao ary to izy le vehivavy fitona vaombelona na 6 chiffres rangaly ninoko ao karama na 6 chiffres de men'Andriamanitra asa le vehivavy de karama ny 6 chiffres za tena nanantena mihitsy hoe mba ino izy anana fitona vaombelona nino an'le fitona vaombelona na 9 chiffres izy karama na 9 chiffres zay inonao ihany mitranga aminao zay inonao rehefa tsy inonao le izy teneny hoe mino fitona vaombelona fa dinitsika zao mahatonga an'le fitona vaombelona iverina fiainanao mahatonga nanana anjara voatendry fihevoninahitra apiaro a le fitona vaombelona apiaro amin'ny fiainanao manokana ohatra ny hoe apatsevony tenanao le izy a de apiaro amin'ny fiainanao manokana tsika maefa nahita foana tsika fiverenana fitona vaombelona tsisy hoe fitona vaombelona zaraina tatsy taroa zany ka tsy afaka averina ka apiaro zany le fitona vaombelona ahoana fomba fanaovana zany apatsivony tenanao mikasika le izy aloha de apiaro mihitsy le izy amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao zay le nataony Davida natonga anazy nanapaka lohan'ny Goliata hoe l'Andriamanitra nanampy anahy tam'le namono amin'ny bera sy ny liona ozy izy manampy anahy amona ty olona tsy mifory ty ka le fitona vaombelona zany tena hoe mila verinao satria fitona vaombelona fanahy faminanina aza pieny fotsiny a aoka mpanatanteraka le fitona vaombelona ianao Jakoba 2:1 15:20 eny izy izy mijery an'le teny fanafana izy ka maheno an'le izy tsy mpanadino izy tsy pieny tsy mpanadino fa mpanatanteraka an'le teny de zay olo zay izy tahina amin'ny asany ka tianao tahin'Andriamanitra amin'ny lalan'le izy ndana averely le izy apiaro le izy apiaro le izy amin'ny zavatra mitranga aminao manokana hoe zavatra nataonao tompo amin'le olona ray iny afaka ataonao amiko nisy olona nanambady a tamin'izy 2 taona de misy anankiray indray a 54 ans nanambady de misy anankiray a 50 ans de Jesosy hoe satria afaka nataonao tam'le 54 ans le izy afaka ataonao amiko koa le izy de am'izao izy efa manambady zay zao fitona vaombelona feno hery
jerena anaran'i Jesosy. This morning as I close, Amaranako anazy a quite a ro number amaraina of examples to follow in misy ohatra be dia be ao amin'ny soratra masina afaka rahantsika give testimony, rehefa mpiatra fitona vaombelontsika their own testimony. dia manazo fitona vaombelo zareo. Example is David. Davida aloha voalohany. 1 Samuel chapter 17. Samuela voalohany toko fa 17 David said, andi fa 37. the Lord has delivered me out of the paw of the lion. Le Andriamanitra nanala anahy tamin'ny vava Bear. liona sy ny bero izy izy a Deliver me out of the hand of this Philistine. dia anala anahy amin'ity tanany Filistiny ity. Go, and the Lord be with you. Teo izy Saoly tamin'ny hoe ndana fa Jehovah ombanao. Only testimony. He recalled testimony. Ka izay le namerina fijana vavaombela izy, namerina naveriny tenena le izy. Of Christ, Dia misy koa le mpianatry Kristy a, the miracle of the loaves. misy ilay fagaga mofo dimy sazan-drano roa. Every time disciple want to perform one miracle, Isaky nanao fagagana zany le mpianatra. their mind in the way Jesus has. Dia fantika foana le mpianatra amin'le zavatra nataony fomba nanaovan'i Jesosy an'le izy. Dia averiny aloha le veriny tenena aloha fizana vaombela zay izy vao manao an'le izy. They were following Jesus and they are having similar testimonies. Zareo nanaraka an'i Jesosy a dia tena nahazo fizana vaombela mitovy amin'ny Jesosy mihitsy. As he was following Tadinao hoe Elisa le manaraka ny Elia. Elijah just brought out the mantle, smote the Jordan. Eliza mikapoka an'le Jordana dia zara roa le Jordana. When Elijah was taken by white wind, Rehefa lasa amin'izay tsy Elia lasa tany an-danitra. Elisa zay nitazona le akanjon'ny Eli. Dia hita le zavatra nataony Eli, raisiny le akanjo dia kapohany koa le ony atoa dia zara roa le ony. some young boys were mocking him. Dia nisy olona le tanesana azy taloha In his pocket. dia nanan'le mosoara toa dia jereny toa dia voaozona le olona naneso anazy. Name of the Lord Jesus. Potika le mpaneso anazy ho an'izay mpaneso anao koa mpiten'Andriamanitra zany. This global commission, we have been enjoying Ty iraka ty koa the of testimony, tsika nahita foana fizana vaombelona miverimberina. of testimony. Dia zay vokatra na fizana vaombelona foana. Someone was preaching sometimes ago. Mpanompon'Andriamanitra ny toriteny. There is a need. Za izy tsy hoe mitabataba satria za There is a need. satria hoe mila zavatra ilaiko. Fa raha ataonao fotsiny zavatra ataoko a dia ho hitanao le zavatra vokatra mitovy. You see what I'm saying? Ho ataovy le zavatra ataoko a dia ho hitanao le zavatra hitako. And that is the truth. Zay tena marina. How powerful testimony. Zay mahery ny fijana vaombely zay. That is how powerful testimony can take a man to his next level. Zay mahery le fijana vaombely mitondra anao any amin'le ambara tonga manaraka. Can give you your own testimony. Eka fijana vaombely ny hafa afaka mamea fijana vaombelinao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Our commission Zay tena mitranga tamin'ity iraka ty. shall be duplicated. Hoe zavatra mitovy ane ataon'Andriamanitra eo fiainanao. Get the force of testimony Rehefa piarinao le hery fijana vaombelona, zavatra rehetra inonao an'Andriamanitra, tsy handalo aminao fotsiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ka noho izany fampahirizana anareo, tedavy ianao fijana vavolombelona. testimonies. Dana ampatsivy ny tenanao mikasika vavolombelona anankiray. Engage in it day by day. Dia ampiaro amin'izay le izy isan'andro. You become one. Dia hitanao Your feet this morning and fa ho anisan'le azo fijana vaombelona koa ianao. Ndao tsika isanao hitsangana dia vavahy ianao androany. Tompo resika le fahasoavana azo fijana vaombelona. Fa tsy maintsy manatanteraka le anjara vatendriky fivoninahitra. Tsy maintsy manatanteraka le anjara vatendriky fivoninahitra. Ka noho izany Jesosy receive that grace resika le vavolombelona, resika le fahasoavana. this morning. Resika le fahasoavana. Grace to embrace testimony. Tompo le fahasoavana hifikitra vavolombelona. To rejoice at testimony. Le fahasoavana hifaly amin'ny vavolombelona. Testimony. Le fahasoavana ino vavolombelona. Testimony. Le fahasoavana hivadika vavolombelona. Resika izany zao. Let it be Lord. Tompo aoka izany hitranga. Your Father, Sora tompo. blessed be your holy name. Soranay ny anaranao masina Name of Jesus Christ. amin'ny anara sarabedin'i Jesosy vavahantsika. Give Jesus a big hand of praise Dia ahafantananao an'i Jesosy as we praise him. dao hiterana azy. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There is no one. There's no one like Jesus. There is no one. There's no one like him. There's no one.
Ka! Youths in the house, shout hallelujah. Tanora eto an-trano! Give God a big, big, big hand. Ty ahafantanana. Please be seated. Mazoa toerana. Hallelujah. Alleluia. Let's listen to the following announcements. Noho anaty filazanty voalohany. Praise the Lord. Dia raina ny tompo a. You are welcome to day 2 of the 2021 Tonga soanao amin'ilay andro faharoa amin'ilay fivorian'ny tanora feonam-be a pasika. Glorious Destiny. Amin'ilay loha hevitra ilay hoe manatanteraka anjara vatendry feo voninahitra. Every session of this program. Mino izay fa tahina be ianao tamin'ity fivoriany ity a. For the 2021 Easter Youth Alive, Ampatsivantsika misy ilay atelier zany a androany a amin'ny telo. this will feature the following classes. Ka rehetra izao zany ilay klasy a ho amin'ny fanaovana tsara indrindra amin'ny fianarana, fahombiazana fianarana. Will be building. Atao andotam-penaka misy an'ilay izy a. We'll be having towards success in Misy koa ilay fahombiazana fandrarana place at the youth chapel. The youth atao trano andotam-penaka ihany a. Okay, that's CUSS. Excuse me, CUSS. Covenant Atao University andotam-penaka. School. That is talking about the towards successful business starting. That will take place at CUSS. And also we now have the forces of boundaries. Which Dia misy ilay herin'ny fanaovana fametrahana fetra, will be, I repeat again, we'll be having academic breakthroughs. fahombiazana fianarana zany a. Will be building. Atao am-piangonana ato misy an'ilay izy a. Have towards success in business. Dia misy ilay fahombiazana fandrarana Covenant University Secondary School and atao am-piangonana ihany koa. boundaries we has to do Dia misy ilay hoe herin'ny fametrahana fetra place right here at the youth chapel. ato. Shout hallelujah. Manaova aleluia mafy. 3. All participants are encouraged to always put on their participant tags all through this Easter Youth Alive Conference. Mpanatrika rehetrarehetra zany ny andandray nanao tag any amin'zareo zany misy an'izany. The event and report any suspicious movement. Tsika zany mba angatana nareo misy zavatra mihitanao hoe misy zavatra tsy mety na zavatra hafahafa dia mampafantaro an'ilay mpitarika. African Leadership Development Center, that is of Covenant University. Le centre développement leadership africain mananasa ny bishop David de Pau zany anao fampianarana If you are clapping, you can do it better for Jesus. amin'ny Zoom conférence misy an'ilay izy a amin'ny And the good part of it alakamisy 8 avril 2021 conference running from 7 a.m. 7 amin'ny 6 ora eto Madagasikara on Thursday, ka hatramin'ny ray April lakamisy io a 2021. 8 avril. And the registration, Efa anoratana anarana mahay pona. follow the link that is displayed. Rehefa te hanoratra anarana dia arao fotsiny io lien io a. Join other youths on Telegram, which is at Winners Youth Alive. Ianao koa afaka manaraka ny tanora amin'ilay Updates on the Youth Alive Fellowship matter. Winners Youth Live Sharing amin'ilay chaîne de prière any amin'zareo zany misy ohatr'izao a. for books that Amin'ny telegrama misy an'ilay izy. you can check. Misy koa ilay page ny tanora Facebook Winners Youth Live Fellowship Antananarivo Madagasikara. Youth Alive Fellowship National through our social Ianao koa afaka mifanaraka amin'ilay page ny tanora national izay ilay Winners Youth Live Fellowship Madagasikara na koa in the name of Jesus. Bright Youth Fellowship. Finally, number 8, the Bible reading plan for the year is up and running. Misy koa ilay planana famakina baiboly a mandritra ny taona. Through the entire Bible with a difference. It shall indeed be Dia rehefa ataonao zay a natural turnaround. dia ampitranga fihavananao tena taona tsy mba tena mahagaga ho anao ny aty taona ity a. Fanaova mainina mafy mite hafa ihany. Praise the Lord. Dia raina ny tompo a. Let's begin to package our offering. Satsika nomana fanatitsika fotoana fanatitra. Let's begin to package our offering. Ndao nomana fanatitsika zao a. Ampafolikarena Other sacrifice that we have come sy zavatra nomanao an'Andriamanitra androany. as well with all time. Please, as you are packaging it, let's Anomana an'ilay fanatitra ianao a. Satsika isanao hitsangana. say that give Baiboly miteny shall be given. manomeza dia mba homena ianareo. Please shall be outstanding. Satsika isanao hitsangana. Let's lift up our offering unto Asandrato amin'ny tompo ny tananao. Ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. offering as a seed of Atao voan'Andriamanitra iny fanatitra iny a. fulfill our glorious destiny. Tonga etsika natateraka ny zava-dintsika fevoninahitra. I'm setting this offering as a privilege
resotra ny tombontsoa le fameza fanatitra sakafo mivavanao miresahana amin'Andriamanitra ay misy fitsimbadiana fiainanao hoe zavatra rehetra lafim-piainanao rehetra dia isy fitsimbadiana daholo raha io misotranao zay mankasitrahanao amin'ilay tombontsoa ahafahana mamea menanao voninahitra rehetrarehetra rehefa tonga eto zay amey anreto vohito ampitomboy zany ampelantananay amin'ny anaran'i Jesosy tompo rehefa tadidinay ty conférence ty dia conférence sanafidina vavolombelona ho anay tondra vavolombelona ho anay amin'ny anaran'i Jesosy dia mazoto toerana resitsika ny chorale. Agendas, yeah, all of our part, we choose to take upon ourselves your will, Lord. With a heart of repentance, we are moving out, so that you can take your place right now. Yes, we are moving out the way, God. Yeah, so we throw away, yes, we lay aside all of our pride, all of our pride. Say with a heart of, sing along with us. We are moving out. We take upon ourselves your will, Lord. We are moving out the way, God. We are moving out.
We want to run over. Yeah. Till I overflow. Yeah. We are desperate. We are desperate. Yeah. We desperate. We desperate. We desperate. We desperate. Yes, we are desperate, Lord. We want your infilling this morning. Hallelujah. We know that when God fills us up till we overflow, then we begin to fulfill destiny. Wherever you are, you sing along with us. Raise your voice, say, yeah. My God, how you want to run? How you want? Say, fill me up, oh God. Fill me up till I overflow. How you want to run over? How you want to run over? Say, fill me up, oh God. Yes, we want to overflow. We want to run over, God. Yeah. Say, fill me up, oh God. We want to fulfill this destiny. I want to fulfill to a point of overflow. Yes, fill me up. 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 I want to run over. I want to run over. Say, fill me up. Yes, till I overflow. We want to begin to run over. Fill us up to the brim. Don't begin to overflow. Higher. Till I overflow. How you want to run over? How you want to run over? Yeah, fill me up, yeah. Till I overflow, God. How you want to run over? How you want to run? I will never be satisfied. So here I am. Fill me up with your presence. Halanama. Say I will never be satisfied. So here I am. Fill me up with your presence. Say I will never be. We are going to deep waters. We are not doing shallow waters no more. We want to be filled. Yeah. I will never be. We are desperate for more of you. With your presence. Yeah. Shut up. Lift up those hands and just begin to appreciate God, give him thanks. Azandrato ny tananao dia manomboa mankasitraka an'Andriamanitra. Tell him I'll never be satisfied. Dia raha hoe izy ary tena hoe tsy ho feno mihitsy aho, tsy ho afa-po mihitsy aho aloha. Father, fill us up again, fill us up again. Tompo feno indray zahay, Overflowing. feno indray zahay mba hitobaka. Fill us up to overflowing. Tompo feno hoe ataovy mitobaka indray zahay amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Father, we thank you because you are. Raha io misaotra anao zahay satria efa meno anay indray ianao izao. Because we know you have never called us. Fa misaotra anao zahay satria ianao tsy niantso ny taranak'i Jakoba hikajaka anao amin'ny zava-poana. Father, Lord, there shall be a release. Tompo ninona misy fivoriana dia isy fandefasana zavatra ho an'ny olonao eto amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. The house shout the loudest amen. Afaka maheno tanora mika amena mafy be ve a? Lord, a big shout. Mihorakorao an'ny tompo. Praise the Lord. Teraina ny tompo. Alone Tanora velona, and rising giants. goavambe misandratra. Put us hands together for Jesus. Dia afatana ho an'i Jesosy tsika tanora rehetra dia mahazo toerana azafady amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Privilege to stand on this exalted Tompontsoa ho andray mijoro eto amin'ity alitara ity word with us. mizara teny ho antsika. Youth Alive, Easter Youth Alive Conference. Amin'ity fivoriam-be pasika ny tanora velo ity arazoko antoka fa nizaniza maheno feoako I'll be changing your story. dia hovain'Andriamanitra ny tantaranao. Sound louder than that. Afaka ho mafy kokoa noho izay zany amen'izany. Azo antoka feno fa ho atanteraka ny anjara voatendrinao ianao. Someone here, you are accepting Azoko antoka koa fa hisy fifoazam-panao an'ny oloeto. the bigger
raha ianao ny resako dia manaova amenina mafy kokoa shall bring us to the point that we enter into the place he has prepared for us. hoentin'Andriamanitra amina toerana efa nomanin'Andriamanitra ho antsika isika satria efa misy toerana efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy amintsika teneny hoe tonga any Right from the beginning of this program yesterday, God has been pumping us up, filling us up with the word. We started with the power of revelation. The power of revelation. Without a revelation, there can be no revolution. And I'm sure that for some people here, revolutions are starting in your life. And then we started up this morning with the force of the power of right association. efa nianarantsika le hoe ny herin'le hoe finamanana tsara Who you keep company with determines what accompanies you. ny olona miaraka aminao mamaritra anao inona manaraka anao ary fantatro fa nisy fiainana niova tamin'izay teny mahafinaritra be izay Few minutes ago, teo koa tsika nahita narea mikasika hoe ny herin'ny vavolombelona testimonies have got the power to reproduce themselves. ny vavolombelona dia manana fahefana hoe mahay mamerina ny tenany izy ary ho anao koa eto amin'ity altaran'ity vavolombelona ity a You shall be sharing your own enao koa izarany vavolombelonao manokana afaka ny mafy kokoa noho izany zany amena izany in this house at all. misy tanora avy ato e Youth in this house shout the loudest amen. oka ny tanora ato mika amenina mafy Praise the Lord. dia raina ny tompo Now we are going to be looking at the virtues of meekness. hijeritsika zao hoe ny fahatsarany fanetreteny In looking at the theme, fulfilling your glory, rehefa mijeritsika le hoe manatanteraka ny anjara voatendrinao feno voninahitra dia hijeritsika zao hoe ny fahatsarany fanetreteny line with fulfilling ny zavatra ny fifantohana rehetra eto mantsy a dia mifanaraka amin'le hoe ahoana ny ahafahanao manatanteraka ny anjara voatendrinao ninona tahaka ny enatra ny tamin'ny fiainanao taloha dia entin'Andriamanitra amina voninahitra ianao us in scriptures. eno hoe ny zavatra tenen'Andriamanitra mikasika antsika misoratra masina Romana 7:20 a hoy zao ireo izay natsony mialozy a izy koa no efa nitendreny To be hifanaraka amin'ny endriky ny zanany of his son, that is mba ho la voalohany a amin'ny mpiralahy lamatoa mpiralahy in verse 30 says, dia amin'ny anjiva 30 miteny izy hoe ireo izay nitendreny mialozy a dia reny tendreny mialoha zany hoe namorona ny anjara voatendry alohan'ny atongavanao teto tany those whom he did predestinate them, ireo izay nitendreny ihany koa izy izy natsony those whom he ary ireo izay natsony a dia reny koa ny namarininy ary ireo izay namarininy a dia reny a nomeny voninahitra what God has predestined izay efa nitendren'Andriamanitra mialoha antsika dia natao ny fanomezam-boninahitra antsika ry azo antoka tsara ho an'ny olona eto a enao miditra amin'ny voninahitra ianao amin'ity tendrombohitra ity raha ianao le resako a mikamena faran'izay mafy what does it mean to be glorified? inona ny dikany hoe omem-boninahitra To be glorified simply ny hoe omem-boninahitra dia hoe mamiratra means someone here. misy olona eto a manomboka androany hanomboka hamiratra ianao To be glorified means to be ny omem-boninahitra dia hoe ianao ambony fa tsy ambany for too long. ela loatra ianao izay ambany fa hanovany toeranao Andriamanitra androany Glorified means ny atao hoe omem-boninahitra dia hoe ianao lohany fa tsy rambony the lender and not the ianao le mampindrana fa tsy ianao le pindrana success and not, ianao le fahombiazana fa tsy fararahana and not the last. dia hoe ianao ny voalohany fa tsy ianao ny farany hoe ianao a meme fa tsy hoe ianao ramaso fifaliana fa tsy fahoriana For progress, ary fandrosoana fa tsy hoe mikatso for favor. fahitana fitsia fa tsy hoe vitan-dratsy ho an'ny tsirairay avy izay mipetraka eto mareny feoko a voninahitra no atao anaranao vaovao See God glorifying you. hitako Andriamanitra mamoe voninahitra anao dia anovany tantaranao raha ianao zany dia manaova amenina farak'izay mafy Take note. raha isan'ny soratra God is waiting for the manifestation. miandra ny fisehoan'ny zanak'Andriamanitra izao tontolo izao ary ianao a miala eto amin'ity toeran'ity a maneho ny voninahitr'Andriamanitra See you and they shall want to be like you. hitanao ny olona dia te ho lasa ohatranao satria manina satria ianao manatanteraka ny anjara voatendrinao What God's word says about you. izay ny tenin'Andriamanitra mikasika anao a sy mikasika We are not born to be a failure. Rather, tsika io tsy nateraka ho olona raraka fa tsika natao ho mpamonjy au badi un 21 and Savior shall come up on Mount
Hoy mpamonjy izy ivoaka avy ao tendrombohitra Ziona hitsara ny tendrombohitra Esau ary ny fanjakana izy dia ho an'ny tompo. Mpamonjy no ivoaka avy ao tendrombohitra Ziona ka ho an'ny tanora rehetra ato amin'ity tranontany ianao lasa mpamonjy amin'izay ianao. Tsy maninona izay zavatra hoe hainao manokana fa amin'ny toeran'io mihitsy ny itadiavan'olonao mpamonjy. Teneno hoe tsy maintsy hatateraka ny anjara voatendriko ary ny anjara voatendrinao dia hoe ianao lasa mpamonjy. Satria tahaka nandefasany an'i Jesosy dia ohatr'izay koa nandefasany antsika. Hiova ny tantaram-piainanao eto androany. Manaova maina mafy kokoa. Zava-dehibe ho anao mahafantatra fa voninahitra ny anjara voatendrintsika tsy ho tanteraka mihitsy raha tsy mitarika antsika fanahy-masina. Jauna 16:13. Rehefa tonga azo fanahy famarinana dia izy nitarika aminao famarinana rehetra tsy hiteny ho an-tenany izy fa hiteny an'izay reny izay nolazainy ary izy aneo anao ny zavatra ho avy. Aneo anao fa ny anjara voatendrinao feno voninahitra izy zava-dehibe ho anao mahafantatra fa ny andrenesanao feo amin'ny fanahy masina ny fanambarana famantaranao hoe inona ny tenenin'Andriamanitra anao sy manaraka an'izay dia amin'ny alalan'ny fanahiny fanetreteny. Amin'ny alalan'ny fahatsarany fanetreteny. Ny teny amintsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamy 5:27 hoe mpanetritena ozy izy no tarihany amin'ny fitsarana. Ny mpanetritena ozy izy no ampianarana ny lalany. Raha mbola tsy tafiditra amin'ilay toeran'ny fanetreteny ianao dia mbola tsy tafiditra amin'ilay toeran'ny fanambarana satria Andriamanitra mampianatra ny mpanetritena ihany. Andriamanitra mampiseho amin'ny mpanetritena ihany. Tena hoe fahatsarana mitondra anao amina toerana hoe anehoanao voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainanao. Finoana tsy ho tonga mihitsy raha tsy efa tonga ny fanambarana ary tsy ho avy mihitsy ny fanambarana raha tsy efa misy olona manetritena ka manaiky ho ampianarina, fona ho ampianarina. Azoko antoka fa ny tanora rehetra izay mifandray amin'ity vivirinyity manomboka androany ny fahatsaran'ny fanetretena izany no anjaranao. Raha ianao ny resako dia mika amaina farak'izay mafy. Salamy 44:4 miteny hoe eo amin'ny lehibeazanao mandeha amin'ny fanambinana noho ny amin'ny famarinana sy ny fanetretena sy ny famarinana ary eo an-tanakavananao izy no ampianarany zava-dehibe. Ny fahazahoako an'io soratra masina io dia hoe noho ny amin'ny famarinana ozy izy ny andehanany amin'ny fanambinana ka rehefa tonga marina dia mahita fanetretena izay vao tafatoetra amin'ny famarinana. Tsy maintsy mahita fanetretena izay vao tafatoetra amin'ny famarinana. Dia izay ianao vao mampianarina zavatra ngeza be feno fahagagana, famantarana sy fahagagana lasa atao amin'ny tanakavananao. Hitako ianao mialeto tsy olona tsotsotra tsony. Tena olona miova ianao. Ianao ve ny resahako io? Fa ny fanalahidy dia ny fahatsaran'ny fanetretena. Azoko antoka tanteraka fa ianao mialeto vao ova tanteraka, vao mitsimbadika tanteraka, miova tanteraka. Tena miova ny tarehinao mialeto. Tsy haiko hoe ianao ve ilay resahako? Ohatrany hoe tokony hoe aseho any amenina anao raha hoe ianao ilay resahako. Fanontaniana voalohany izay anontaniananao dia hoe inona ny atao hoe fanetreteny? Inona ny atao hoe fanetreteny? Eno tsara ilay famaritana satria araka ny mpanompon'Andriamanitra Bishop David Abioe hozy izy hoe rehefa ohatra hoe tsy voafaritra tsara zavatra anankiray dia mivily lalana. Ka tonga antsika fantatra hoe inona ny tokony atao toeran'ny lalana tena mety dia mila mijery aloha tsika famaritana. Famaritana voalohany dia hoe ny fanetretena dia manaiky an'Andriamanitra ho loharan'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra manodidina anao, amin'ny fiainao sy ny manodidina, manaiky an'Andriamanitra ianao.
tsy nitananao nitondranao eo amin'izay misy anao fa tanan'Andriamanitra miaiky an'Andriamanitra ianao hoe izy anoloharanon''ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao sy amin'ny manodidina ny fiainanao. Tsy hoe avy amin'izay maniry na avy amin'izay mihazakazaka fa avy amin'Andriamanitra izay maneho famindrapo. Famindrapon'Andriamanitra na tonga anao tsy hoe olona loza fa Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainanao. Korintiana 1:7 izany na tonga anao hiavaka amin'ny hafa. Inona ny anananao izay tsy niraisinao? Raha tsy niraisinao ilay izy dia fa maninona ry ianao maneho voninahitra tahaka ny hoe ianao tsy nahazo. Ny zavatra rehetra ananantsika, zavatra rehetra mombamombantsika dia namen'Andriamanitra antsika avokoa. Ten'Andriamanitra miteny antsika hoe tsika manana harena ao amin'ny fantsona rehetra. Ny voninahitra mba ho an'Andriamanitra fa tsy ho antsika. Ny olona manetry teny dia olona mahita an'Andriamanitra hoe izy manana voninahitra rehetra. Manomboka androany ho leto ho atsimbadika ianao avy amin'ny préare ho vadika olona mpanetry teny. Marena tsara ianao ny tsy tsara noho n'olon-kafa fa Andriamanitra ihany name anao izay anananao io. Rehefa manaiky an'izay ianao dia izay ianao vao tonga amin'ilay fahatsarany fanetretena satria raha vao manaiky an'izany ianao dia ny famaritana ny fanetretena rehetra dia misy dikany be aminao. Tsy misy zavatra anananao ka tsy hoe Andriamanitra ny tenany mihitsy name anao. Ary mino an'Andriamanitra fa amin'ny alalany fanan'Andriamanitra androany ho ampidirin'Andriamanitra amin'ny sainy oleto izany ary hijanona ao anaty sainy oleto izany. Famaritana faharoa ny fanetretena. Manana fanahy hay ampianarina. Fanahy mety ampianarina. Izay ny antony tenenako hoe fanetretena aloha malohany fanambarana. Raha vao mbola tsy nanana an'ilay fanambarana, fanetretena dia tsy afaka ampianarina ninina dia tsy afaka ampisehoana ninina ianao dia eo amin'ny toerana io ihany misy anao. Misy olona eto izao manomboka androany mametraka fanahy manetry tena ao anatinao Andriamanitra, fanahy azo ampianarina. Salamo 25:9 iny miteny hoe ny fanetry tena ihany no tarihany indray ilay fanapa-kevitra mety. Le hoe fitsarana eto tsy resaka hoe any amin'ny tribunaly ianao akoriny fa hoe amin'ny fanapa-kevitra izay raisinao. Ianao ny tena saripady be ny fanapa-kevitra amin'ny tanoranao satria ela be mihitsy ny any nijinjanao ny valin'iny fanapa-kevitra iny. Fa eto ianao tsy handray fanapa-kevitra diso amin'ny alalan'iny satria amin'ny alalan'ny fahatsarana fanetretena. Fanahy hay ampianarina. Ozy izy hoe ny manetry tena, ozy izy ny ampianariny ny tarihany amin'ny fitsarana. Ary ny mpanetry tena no ampianarina ny lalana. Misy zavatra miva sahady ho an'ny olona eto androany tena hoe za izay dia iraina ny tompo. Fahatelo famaritana ny fanetretena. Lenao le manaiky an-tsitrapo andray vonina ary manaiky an-tsitrapo andray ny toromarika avy amin'ny soratra masina. Ianao ry tanora jereo tsara, ianao tsy mila hoe fantatra ianao izay vao lasa miliardera. Fa mila mahafantatra fotsiny ianao hoe inona ilay zavatra tokony atao, ilay toerana tokony aleha. Ary ianao nefa tsy alalan'ilay toerana tokony aleha, sy alalan'ilay tokony atao. Raha tsy efa manetry tena tsara aloha ianao dia ampianarin'Andriamanitra, amen'Andriamanitra torolalana tsara amin'ny alalan'ny soratra masina. Toromarika raha soratra masina, ianao tena hoe an-tsitrapo sy vonina tanteraka handray an'izy ireny. Tsy hoe manaraka andray fa tena hoe ny anteheranao mihitsy ataonao raisinao ho anao mihitsy ilay izy.
tena hoe ataonao ray ny fiainanao sy ny ten'Andriamanitra ny sitrapo tanteraka. an openness. Misokatra tsara ianao. There is nothing that God tells you that is to God's benefit. Tsy mitady tsara fa tsy misy zavatra hoe tenen'Andriamanitra anao zany ka hoe tombony ho an'Andriamanitra. Ninona tenen'Andriamanitra saina ataonao dia tombony ho anao avokoa. Change of story. Hiovan'ny tantaranao, ho amin'ny fahagaganao, ho amin'ny faravarana misokatra, ho ana fiainana mahafinaritra kokoa amin'ny maha-olombelona. And I'm too sure that for Dia azoko antoka tanteraka fa ho ana tanora ray eto everyone seated listening to me here right now, you are entering your place in destiny. hiditra ao amin'ny toerany anjara voatendrinao ianao izay maheno ana mipetraka eto io. I take just verse 13. Say, take fast hold of instruction. Oabolana ka 13 hoe ray sozy izy ny fananarana hoe fampianarana dia aza vela mandeha satria izay izy ny fiainana. Taking fast hold. Dia izay ilay fanetretena toy ny hoe azonao samborinao mihitsy ny toromarika avy any amin'Andriamanitra tsy avelanao mandeha miala amin'ny tananao. Izay ny atao hoe fanetretena satria All around you is manodidina anao rehetra dia Andriamanitra. you have to follow his way. Raha tianao ny anao vitan'ilay izy dia mila manaraka ny lalana ianao. Beginning from today, that becomes your story. Hitako izay manomboka tantaranao manomboka izao. And Isaiah chapter 66, Isaia 66:2 the Bible says, for all hoy izy ny Baiboly hoe ny amin'ireo zavatra rehetra izay nataon'ny tanako sy amin'ireo zavatra rehetra izay nisy hoy izy ny Tompo fa ho an'ity olona ity no ijereko na God is saying, this is the kind of person hoy izy Andriamanitra hoe ty olona ity mihitsy no ijereko akaiky ho anazy izay mahantra izay manana fanahafa ary mangofotra amin'ny teniko. a poor and a contrite spirit. When it says poor, it does not mean poverty. Le hoe mahantra tsy tena hoe fahantrana fa Fill it up with more. olona hoe amina fanahy mbola tsy ampy izany dia mitady zavatra mihoatra ao amin'ny ara-panahiny. Till I overflow. Ohatra ilay hira hoe fenoy mba handra-patobaka anahy te hitobaka. And you tremble. Ohatr'izay mihitsy ilay izy hoe mangofotra amin'ny ten'Andriamanitra izany hoe ataonao izay zavatra saina ataonao. Hungry for something more. Ten'Andriamanitra mitady an'ilay olona tena hoe mangetaheta azy mihoatra. Hitako avy an'Andriamanitra tantaram-piainanao. Fahaefatra Of meekness, it is being amendable. hoe ianao Readiness to change vonona how far you have gone. iova na dia hoe efa lasa lavitra be ary ianao. No matter how far you have gone. Being amenable and readiness to change. Hoe manana fahavonona ianao iova na dia efa lasa lavitra be ary ianao. Entsika vavolombelona ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra This ministry, when he was just a youth, hoe izy tambola vao tanora he said they had an anointing service for him to go off into ministry, an impartation service. nisy fivorinana fahaonosorana zany fampitakera alohan'ny andeha hanao fanampona. Jos, Plateau State, that is where the ministry will start. Dia tamina toerana namena fanasana zany hoe toerana hoe hanonganana an'le efa tamina fanasana zany hoe aiza ny toerana naovana an'le izy. Dia izy ny teny tamin'Andriamanitra nangalazan'Andriamanitra dia hoe any Jos zany le toerana dia ozy izy Andriamanitra hoe azafady tompoko any za tsy mbola nandefa anao tany Jos nefa le fanasana efa natonta. He said, and then he said, this is the place that we used to be. He said, that is what came up. It's not me that spoke to you. Dia ozy izy zany ka tinga nefa nampiasaina foana dia ozy Andriamanitra hoe tsy izany nandefa anao tany Jos tsy za. Mila hoe olona mpanetry tena hoe anaiky an'izany. Misy fotoana ozy izy misy toromarika omen'Andriamanitra dia ohatrany hoe vendrana be zany ianao manaraka an'ilay izy aleo aloha ianao paozinao vendrana toy izay hoe ianao tsy mankatohan'Andriamanitra. Ny dikany hoe fanetretena hajainao mihoatra noho ny fahatsapanao Andriamanitra, mihoatra noho ny hevitrao mikasika an'olona. Being amenable and ready to change. Hoe vonona ianao iova na efa lasa lavitra be ary ianao. Tsika izao eto Kanan'Inde toerana tena hoe alakalazaina maneran-tany. Servants here for the very first time. Fantadianareo ve ny tantara tamin'ny hoe Andriamanitra ny tonga mpanompon'Andriamanitra voalohany tena tsy faly mihitsy izy hoe ny tonga teo amin'ny toerana satria Principles of church growth. You don't move church from town. raha hoe narana zany ny fomba fampitovoana fiangonana tsy hoe makany ambanivohitra indray fiangonana efa aty amin'ny ville. They say we'll soon be there. We'll soon be there. They were still going. He said he was not very happy. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra tsy tena faly izy dia tsy mahazo aina zany izy rehefa tsy faly. When they got to this ground,
fa rehefa tonga teo amin'ity toeran'ity zareo tamin'ilay voalohany indrindra io zany dao fotsiny tsika hisaotra an'Andriamanitra God told him, dia izy teo ampisaoran'Andriamanitra dia Andriamanitra antony hoe hito mihitsy ilay toerana and no matter what he has said contrary, tsy manina izay efa nieritreretiny hoe tsy mba manipaka an'ilay izy fanetretena he turned down to everyone and said, this is what dia natonga anazy nitodika tamin'olona dia antony hoe ozy io n'Andriamanitra hoe ty ilay toerana beginning from today, misy olona eto manomboka androany your pride aside. apetraka ao amin'ny ala ny fireharehananao dia manomboka izao ianao dia hanetry teny tanao rehefa fantatrao arak'ilay resaka hoe arak'ilay namaritantsika fanetretena hoe rehefa fantatrao fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra nananao Then you'll be ever ready to follow his instructions. dia vonona foana ianao manomboka eo manaraka ny toromarikany manaraka ny torolalana ary ny tena marina ary ianao miandra izay tenen'Andriamanitra izay ianao vao mandray dingana meko manomboka androany izay efa soavana ho an'ny fanetretena izany ho avy aminao hijeritsika hoe ohatra ny fanetretena izay mahatonga ny goavam-be amin'ny soratra masina ohatra na fanetretena izay nahatonga goavam-be amin'ny soratra masina That God is making you a giant. That person shouted amen right now. The reason we are here is because God has put the gene of giant inside of you. ny antony mahatonga antsika eto dia satria efa nasian'Andriamanitra ilay tobikasiana goavam-be ao aminao dia ianao manaraka Can I hear a bigger amen? hisandratra manaova menina mafy Number one was Moses. voalohany Mosesy In Moses, we find the meekest became the greatest. Mosesy ilay hoe mpanetry tena lehibe indrindra lasa goavam-be indrindra numéri 12:3 Moses ozy hoe i Mosesy ozy izy dia tena mpanetry tena ambonin'ny olon-drehetra izay teo ambonin'ny tany face of the earth. Now listen to this. eny hoe tsara ne Car you are, arakaraka mampanetry tena anao dia arakaraka izay koa mahalehibe anao the meeker you are arakaraka mampanetry tena anao dia izay koa mahalehibe anao of Moses. jereo ny ny fiaina Mosesy Now, if you take that from verse 1, we find that some people came to speak against Moses. be dia be misy olona ny tonga nanotra Mosesy dia tezitra tamin'ireny olo ireny Andriamanitra He said, no matter the matter, this man is the meekest. ozy izy zany inona mitranga dia ty olo tsy no tena mpanetry tena indrindra dia tsy maintsy izy ny lehibe indrindra tsisy olona manomboka izao hanohitra anao When you are following God, rehefa manaraka an'Andriamanitra anao manaraka ny lalàn'Andriamanitra dia nizy zany izy manohitra anao tonga dia Andriamanitra mitsara n'iny olona iny dia rehefa tonga dia nasiany fahambokana ireo olona nanohitra Mosesy manomboka androany hitako Andriamanitra adiny adinao manomboka androany Moses was the meekest. If you look very well, Mosesy no tena mpanetry tena indrindra he says, and the people, and the Lord, Exodus 12:1 ozy ny tompona nome any Mosesy fahitana fity teo amin'ny masony Egyptianina was a very great. tena hoe lehibe indrindra izy He was very meek. Then we heard he was very great. hitantsika teo hoe izy ny mpanetry tena indrindra dia avy eo izy hoe izy ny lehibe indrindra Andriamanitra tonga anao lehibe indrindra To someone, ianao ve ny resahako io I said, my God is translating you. No matter how great you have been before, na dia lehibe takin'iny ary ianao taloha mbola hoentina Andriamanitra amin'ny ambaratonga fahalehibiazana hafa mihitsy ianao meek you were before. na dia nanetry tena takin'iny ary ianao taloha esorin'Andriamanitra amin'ny ambaratonga misy anao amin'izay ianao dia hoentina Andriamanitra amin'ny ambaratonga na fanetretena ambony kokoa ozy izy hoe Mosesy tena mpanetry tena lehibe tsy hoe mpanetry tena fotsy fa mpanetry tena be mihitsy izany hoe ilay ambaratonga fanetretena anao no mamaritra ny ambaratonga ny fahalehibiazanao hoe tena nanetry tena be izy dia izay namba lehibe anazy tsy ampy ilay anananao izao rehefa manana anao izao mihoatra dia mandeha avy kokoa ianao hitako miova ny ambaratonga anao manomboka androany No matter how good it has been, tsy manina izay tsara ny avaka ny ho tsara kokoa I tell someone here today, no matter how much better it became, it can become best. na dia efa tsara kokoa raha dia mbola afaka ny ho tsara indrindra ary na dia efa tsara indrindra dia lasa farak'izay tsara indrindra But by all means, something was changed. fa misy zavatra tsy maintsy miova aminao It's changing for me. teneno hoe misy zavatra tsy maintsy miova amiko I see something turning around for someone here. Another hitako misy zavatra mitsimbadika amin'olona called Joseph. dia misy ohatra faharoa ny Josefa Being a prisoner to Josefa avy amin'ny hoe olona gadra lasa prime ministre tao anatin'ny ray andro I'm too sure that someone is about to be transferred. azo antoka fa misy olona koa ova toerana eto androany How did he get that done? ahoana navitany an'izany Joseph
Josefa tena farak'izay nale mifanahy. God does not clearly state meek, but if you look at the story very well, Rehefa jery tsy miteny mazava moa soratra masina hoe izy dia nanetry tena fa rehefa jerenao ny tantarany dia hitanao mihitsy hoe izy le fanetry tena mandehandeha. God's word says, and Pharaoh said unto Joseph, Genesis 41:15. Ary Farao izy niteny tamin'i Josefa nanofy ahako ny ary tsy misy afaka mandika an'ilay nofy fa zaho izy nareo fa ianao afaka mandika an'ilay nofy. Ary Josefa namaly amin'ny Farao nanao hoe tsy izaho. remember the first definition. Jereo inona moa ilay fanamaritana ny teny antsika voalohany hoe tsy izaho fa ozy fa Andriamanitra ozy ny amin'ny Farao any valiny amin'ny fiadanana. An answer. Valiny misy fiadanana. Obviously, Joseph did not claim credit. Josefa tena tsy nirehare mihitsy hoe noho ny amiko fa fantany hoe tsinitsiny izy raha tsy misy an'Andriamanitra. The reason why we never hear that Joseph complained Ny antony hoe tsy narenesantsika mihitsy hoe menimeny ny Josefa dia satria izy nanetry teny. Lord, what next? And God will tell him. You see, people that complain never ask God anything. Hitanareo isaky ny manao zavatra i Josefa dia nanontany Andriamanitra dia ahoana indray. Hitanareo ny olona tsy manetry tena ny olona tsy mba manontany an'Andriamanitra izany hoe ahoana ny atao manaraka. That there is something better coming. Are you hearing me, someone? The Bible says concerning Jesus, Ozy ny Baiboly mikasika an'i Jesosy. was set before him. Ozy zany amin'ilay fivaliana izay napetraka teo anoloany izy dia nieretany ny azo fijaliana. Tsy fantako izay andalovanao zao fa raha zao no tena marina. Noho ny amin'ilay fahatsarany fanetretena dia hoeninao ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Horehinao ny zavatra tenenin'Andriamanitra. He said, it is not in me. Ozy hoe tsy ao amiko. That means when they told him of the dreams of the Midika hoe rehefa nitenena taminazy ilay nofin'ilay olona tao am-ponjy dia nanontany an'Andriamanitra izy hoe inona ilay izy Andriamanitra? Inona tompoko ny dikan'ilay izy Andriamanitra? ready to be corrected, ready to learn, Vonona izy hianatra, vonona izy ahitsy. are not ready Be dia be amin'ny tanora tsy vonona ny ahitsy mihitsiny. pride and avarice. Mirehare loatra, miavina. Fa tsy tanora ato amin'ity iraka ity izany, tsy le mijery anahy eto izany. Such stress is flying off your life right now. The Bible says that Jesus was teaching and preaching, the power of God was present. I see someone here, anything contrary to meekness is leaving. Ninona manohitra fanetretena amin'ny fiainanao zao dia miala ao anatin'ity toriteny ity. Satria ianao tsy maintsy ho lehibe amin'ny fomba rehetra manaova mainina mafy. And after he had interpreted the dream, in verse 38, and Pharaoh said unto his son, Dia ozy izy Farao tamin'ny mpanompony, aisika nahita olona karazany ohatry ity, olona izay manana fanan'Andriamanitra. Dia ozy izy Farao tamin'i Josefa hoe tahaka nanehoan'Andriamanitra anao an'izany. Noho ny amin'ilay hoe Josefa niteny hoe Andriamanitra naneho dia izay narahan'ny Farao. Dia niteny izy hoe molotro aho nampianarin'Andriamanitra. Koa izay araka nasehon'Andriamanitra anao dia tsy misy olona tahaka anao ozy izy ka ianao no ataoko prime ministre. Ka hoe mombamomba ny Egypte rehetra dia ianao ny hanjaka aminy. you will not give glory to yourself, you will give glory to God. Ianao tsy hanome voninahitra ny tenanao fa hanome voninahitra n'Andriamanitra dia noho ny amin'izay dia iova ny tantaranao manaova mainina mafy. Story of a man that went for an interview and Nisy ilay taran'ilay lehilahy nanao interview dia hoe inona nataonao? Hoe mahatonga anao hoe tia mbiarabelonao ianao. Dia izay mora kely. Zaho ozy izy mitaona fanahy Kristy. Misy olona tena menatra an'Andriamanitra mihitsy nefa fantatrao fa efa Andriamanitra irery ihany afaka manandratra anao. Nefa resaka dokotera azo borsana resaka medicine izay interview izay. Fa izay navalony hoe nambabo fanahy an'Andriamanitra nataoko. Dia ozy ny olona hoe tena hitanay tokoa ianao fa tena manoka tena ho afiangonanao ka vonona izay ny ameanao an'ity bourse ity. a couple more examples. Jereo misy ohatra hafa ny Daniela ihany koa. The Bible says Ozy ny Baiboly mikasika ny Daniela 2:19. Hoe ny zava-miafina no izay nambara tamin'ny Daniela tao anaty fahitana tamin'ny alina. and Daniel did not claim it to Ary Daniela tsy niteny hoe izaho mahay, izaho mahay. never leaves anyone at the same place. Hitanao frère ihany tsy mihazona olona eo amina toerana anankiray izany. Antony inge Herode He was like God. rehefa nitenenin'olona izy hoe tena ohatry ny Andriamanitra mihitsy ianao Herode dia nanaiko tokoa izy. Feno frère ihany amin'ny fony. Dia nanomboka ninana anazy teo am-pitoerana teo any kankana.
manao io any tsy misy tsony frère ihany. Dia avy eo izy ihany Daniela ny Andriamanitra ny lanitra, nisaotra ilay Andriamanitra ny lanitra. Izay tokoa ny vavolombelonao manaovy ianao, amen. Hitako misy zavatra miova amin'ny fiainanao amin'ny anara mahagaga an'i Jesosy. Dia Daniela amin'izay no tena tadiavina indrindra tamin'ny mpametolon-tsaina amin'ny mpanjaka. Azoko antoka fa hitady anao eny rehetra koa ny olona. Hitanareo be dia be ny olona mangataka asa. Ianao koa, ianao tadiavina ianao na dia ianao raha ny tanora indrindra. Izany hoe rehefa misy olona tadavina hoe izy no tena mendrika amin'ity toerana ity dia ho tadiavina mihitsy ianao dia ianao no hita dia angaviana mihitsy ianao. Dia ho tenena hoe ohatrinona mihitsy tadiavina ho karama mba tonga anao hiasa ho anay. Fantatrao fa maninona? Noho ny amin'ilay fanetrentena. Ary vonina ho ampianarin'Andriamanitra. Vonina amerina voninahitra an'Andriamanitra. Na tsara tahaka ny ianao tsy ianao no nahavita an'izany fa Andriamanitra no tonga anao any teo amin'ny toerana io. Ny fanetrentena dia ianao malemy fanahy, mifalemem-panahy dia ianao mifanehoana ianao mahay manetry tena. Hitako fa soavana ho fanetrentena dia ho tonga eo aminao. Ozy ny Baiboly hoe fanahy fanetrentena, hitako ho lasa anjaranao fanahy fanetrentena, manaova maina mafy. Hitantsika Petera amin'ny testamenta vaovao, asan'ny apôstôly 3:12. Ary rehefa nahita an'izany Petera dia namaly tamin'ny olona izy hoe ery olon'ny Israely inona moa mahagaga anareo amin'izany fa ahoana nareo no mijery tahaka izao, tahaka ny ohatrany hoe avy amin'ny heriko sy famasinako no nahavitako an'izao nampandeha an'izao olo izao. Ilay Andriamanitra Abrahama ary Isaka ary Jakoba, ilay Andriamanitra ny raintsika izay nanome voninahitra ny zanany Jesosy no nanome antsika ary tsy nanda azy teo amin'ny fanatrehan'ny Pilato rehefa hoe andeha. Manomboka izao ianao dia hay hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay. Tsy aza miteny hoe za mihitsy ny nahavita an'io. Na dia any anatinao ary satria na dia tsy maheno ary ny olona ivelany ary ny any anatinao dia Andriamanitra mahalala ny anaty fonao any. Paoly ihany koa asan'ny apôstôly 14:11. Ary rehefa hitan'ny olona izay nataon'i Paoly dia nanandram-peo izy ireo ary niteny tamin'ny fiteny Likaonia Andriamanitra eto amintsika. Ary ny antso Barnabasy Jupiter ary Paoly ary ny mpisorona Jupiter ozy izy izay teo anoloan'ny tanàna dia nitondra biby fiompy. Ary rehefa tonga ny apôstôly izy dia niteny izy hoe nandrovitra ny akanjo izy dia hoe maninona ianao manao an'izao satria manomboka androany tonga eo aminao fahasoavana ho fanetrentena. Na inona fa tsara nahazonao dia ianao amerina izany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Izay ny azahoanao tsara kokoa. Hitanareo misy olona indraindray tonga amina toerana dia tsy mandroso tsony ohatran'ilay fandrosoana be taloha ny fiainany satria nanomboka nirehare izy. Fa hitako miala amin'ny fiainanao fireharehana amin'ny anaran'i Jesosy. Amaranako any tadio tsara. Mila ilay fahatsarany fanetrententsika amin'ny fitantsika ny tsara indrindra amin'ny anjara voatendritsika. Petera 1:7-4 fa aoka ny olona aoka miafina ao am-pon'ny olona ozy izay tsy azo simbaina. Tsisy olona izany ho entin'Andriamanitra ho amin'ny ambaratonga ambony kokoa noho ny ametrahany ny ambony kokoa noho ny ahafahanao mihazona ny tenanao mpanetry teny. Raha vao tsy manetry tena anao dia ho raraka ny anjara voatendrinao. Teneno hoe tsy ho raraka ny anjara voatendriko. Timoty 1:3-6. Galatiana 4:1. Izao za dia miteny izy fa mpandova raha mbola zaza dia tsy misy mafy azy amin'ny mpanompony.
manomboka izao ny olona mihaino anay eto dia avy amin'ny zazakely ho lasa olo-dehibe amin'ny ara-panahy ary makeo amin'ilay toerana izay nitendren'Andriamanitra ho anao. Raha ianao no teneniko dia manaova amainina mafy. God will not allow anyone's enlargement to exceed his level of meekness. Andriamanitra tsy hanampiakatra anao mihoatra noho ny ambaratongan'ny fanetretenanao izany. Tsy ho avelan'Andriamanitra hitatra mihoatra noho ny ambaratongan'ny fanetretenanao izany Andriamanitra na dia efa nanomana zavatra lehibe ho anao ary izy. Tsy raha vao hainao mihitsy mila miomana amin'ny zavatra noman'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanetretenanao. Fa tsy ho avelan'Andriamanitra mihitsy anao hiditra mihoatra noho ny ambaratonga fanetretenanao. Raha tsy izay dia ho raraka ianao. You have a glorious destiny. Ianao manana anjara voatendry feno voninahitra. That glory means weight. There's someone here beginning from now, the weight of glory shall be coming upon you. Dikany hoe voninahitra tsy na ohatra karazana hoe karazana vesatra entana entinao dia ny entan'ny voninahitra ho eo aminao manomboka izao fa tsy ho zakanao izy raha tsy manetry teny ianao. God resisted the proud, but he giveth more grace. Andriamanitra manohitra amin'ny mpiavinavina fa manome fahasoavana andreo mpanetry teny mitsangano ianao amin'ny toeranao dia tiako ianao hiteny amin'Andriamanitra hoe Tompo resiko ny fahasoavana mba hanetry teny. Asandrato feanao dia mivavaha ianao izao. I receive grace to walk. Tompo resiko ny fahasoavana handeha amin'ny fanetreteny. Is someone lifting up their voice right now? Asandrato feanao izao dia mitenena amin'ny Tompo. Raha eo Receive grace to walk in meekness. resiko ny fahasoavana handeha amin'ny fanetreteny. Grace to walk Fahasoavana meek spirit. handeha amina fanahy mahaletry teny. Fresh with the spirit Hosorana vaovao amin'ny fanahy fanetretena resiko izany izao. in the precious name of Jesus. Amin'ny anara tsara vidin'i Jesosy Kristy. Hands everyone. Asandrato ny tanantsika rehetra. Raha eo jijiko androany ary ambarako fa ny tsirairay avy eto dia hisy fandefasana fahasoavan'ny fanetreteny. Readiness to obey. Vonina ankatoa, Readiness to be taught. vonina ampianarana, Readiness to run when God says go. vonina handeha any amin'izay tenen'Andriamanitra hoe mandehana makany amin'ny anara tsara vidin'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety. Before God's servant comes up to put a cap on the word, this is very, very important. Alohan'ny atonga mpanompon'Andriamanitra eto marana Journey to your glorious destiny. dia zava-dehibe ny hamantaranao hoe manomboka amin'ny fanavotana ny lalanao makany amin'ny anjara voatendry feno voninahitra. Ho an'ny rehetra izay mareny feoko ho tonga any amin'ny anjara voatendry feno voninahitra ianao. Fa ianao tsy afaka hanomboka an'ilay dia satria ilay izy mantsy tsy hoe toerana efa rana fa lalana izay efa noman'Andriamanitra ho anao. Miandry ianao ilay izy fa ianao tsy ho tonga any mihitsy raha tsy hoe mivanona fifandraisana ara-panahy amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'iny nitobahan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny ao aminao. Ka iantso karazan'olona anankiroa voalohany. Raha eto ianao mbola tsy nateraka indray, tsy te hivavaka ho anao Raha mbola tsy nateraka indray ianao te hivavaka ho anao Ilay fahasoavana omen'Andriamanitra antsika dia amenantsika amin'ny alalan'ny fanavotana. Ka raha eto ianao mbola tsy nateraka indray nefa teo te ame fiainanao an' Jesosy dia mitsangano eo amin'ny toeranao te hivavaka ho anao na aiza na aiza misy anao te hivavaka ho anao Eto ianao mbola tsy nateraka indray nefa ianao te handray an'i Jesosy Kristy ho tomponao dia ahafantanana ho azy ireo fiangonana. God bless you. God bless you. Tain'Andriamanitra, tain'Andriamanitra. Please keep standing. The next set of people that I want Dia lefa karazan'olona fahatsoko you backslid. ianao mety efa nateraka indray fa misy fotoana ianao niemitra tampoka sy lifatra ianao vily lalana. Dia te hamerina vaovao ny fiainanao indray amin'Andriamanitra. Ho an'ilay olona maty ho anao, ho an'ilay Andriamanitra maty ho anao. Raha ianao ilay izy te hamerina fiainanao an'Andriamanitra ianao, tiako ianao hitsangana eo amin'ny toeranao. Aza menatra mitsangana eo amin'ny toeranao. Tain'Andriamanitra ianao mitsangana io. Rise up to your feet. Please, Mitsangana eo amin'ny toeranao dia mijanona eo am-pitsanganana eo foana. one of you that have risen up to your feet, I want you Tsika rehetra izay nitsangana, makanesa nge aty aloha hoe ampasahina, makanesa aty aloha aty iona amin'i Jesosy. together for them as they are. Makanesa aty aloha aty ianao azafady. Come quickly, come quickly. Aingakaingana.
Church, put those hands together for them. Dia ahafantanana ho azy ireo tsika mba tonga an'izy ireo avy maro a. Right now, you know God is speaking to you. Fantatrao fa miteny aminao Andriamanitra. Aoka nomboka iseho dia nizao aminao ny fanetreteny. I see some people, they are rising up already. Misy olona efa mitsangana reny. It's already beginning work in their Efa hitako sady le fanahy fanetretena fa efa miasa eo amin'ny fiainanao. Tsangana eo amin'ny toeranao a dia makanesa tsy aloha mihaona amin'ny Jesosy. quickly from everywhere around the auditorium. In every Tsika rehetra connected, please. dia na dia tsika aty amin'ny aty andotam-penaka nareo izay mijery a direct any amin'izay misy azy any mitsangana eo amin'ny toeranao a dia ahafantarana ho azy ireo tsika mandra-pahatonga an'izy ireo aty. Some more people are coming. Please come quickly and join up with these ones. Now, for all of us in front here, I want you to lift up your right hand. Tiako tsika nandratra amin'ny tanantsika havanana izay nitsangana dia teneno hoe Tompo Jesosy eo. Declare, Lord Jesus, Teneno mafy Tompo Jesosy eo. receive you today Raisiko ianao androany to my heart. amin'ny fiainako. I believe Mino aho that you died for me. fa maty ho ahy ianao Rose up again, ary nitsangana ianao my redemption. ho fanavotana. Today, Manomboka androany confess you, manaiky ianao a my Lord ho tompoko and my Savior. sy mpamonjy ahy. Today, Manomboka androany become a child of God. lasa zanakao aho. Today, Manomboka androany be connected to God. mamerina mifandray aminao Andriamanitra. Manomboka androany Never go back again. tsy hiverin-dalana intsony aho amin'ny anara tsara-bidan'i Jesosy. Raha eo misaotra anao ary amin'ireto olona mahafinaritra reto androany. Misaotra anao izahay a satria nazonao izy ireo ary ianao nitaonan'izy ireo ary ianao mihitsy namonjy azy. Tompo misaotra anao fa aty le andro a izay tsarony mandrakizay amin'ny fiainan'izy ireo satria zareo mifamerina mifandray aminao. Tsy hemitra intsony iza n'iza izay nanaiky anao teto amin'ny anara tsara-bidan'i Jesosy. Right here, someone put those hands together. Skafa masonao misy olona iny afaka mandray anao a. Are you celebrating God at all? Put those hands together for the Lord. Mankalaza an'Andriamanitra ve ianao mite ahafantarana ho an'i Jesosy? Everyone rise up to your Tsika rehetra ndao ary hitsangana put those hands together. Give dia ahafantarana mihorakora ho an'ny Tompo. welcome God's servant Dia ho raisitsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra in the service. Put those amarina fivoriana. Jesus. Dia ahafantarana ho an'i Jesosy. Somebody who has been blessed, make that hand bigger for Jesus. Mafimafy raha ho an'i Jesosy raha nitahina ianao. Miendrika amin'ny DP fiderana rehetra izy a. Miendrika voninahitra. We are going to quickly right now pray. Every one of the things that we have heard requires decision, but we require assistance and enablement from God. Ny zavatra rehetra renesitsika teo dia mila fanapa-kevitra fa mila koa fanampian'Andriamanitra. We are going to pray concerning each one of those messages that we heard. Ka hivavaka tsika mikasika ny teny rehetra izay nentsika teo mikasika amin'ny hoe finamanana, ny vavolombelona sy ny fanetretena. Tompo ninina finamanana tsy mahazoako tombony, tapao zany. Tompo ninina finamanana izay ampandroso aho ataovy mifandray amin'izay a. Asandrato feo anao a dia ataovy izay vavakizay avy amin'ny laliny fonao. Connection that is corrupting my destiny. Ninona fifandraisana izay manomba ny anjara voatendriko a, didiko zany a, tapitra. This connection. Tonga dia tapaka. My eyes to see. Tompo sikafon'ny masoko ahita. To see. Tompo sikafon'ny masoko ahita. Fifandraisana rehetra Temptation of my destiny. izay mametra ny anjara voatendriko. See them? Tompo sikafon'ny masoko ahita azy ireo ary anapaka fifandraisana amin'izy ireo. Of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ataovy izay vavakizay avy amin'ny laliny fonao. Association. Fifandraisana rehetra Destiny. izay Limiting my progress. Limiting manimba ny anjara voatendriko mametra ny fandrosoko. Finamanana rehetra izay manohitra ny anjara voatendriko feno voninahitra. Raha eo tapao tanteraka amiko izany. Sikafon'ny masoko ahitan'izany a ary anapaka an'izay fifandraisan'izay. to see it. Ahitan'izay ary anapaka an'izay fifandraisan'izay. Ahitan'izay ary anapaka an'izay fifandraisan'izay amin'ny anaran'i Jesosy To Kristy. help you to discern and connect with everyone. Mangata amin'Andriamanitra mba ahafahanao manavaka sy mifandray anao a amin'ny olona izay nitendrena hiaraka aminao. Tompo raisiko fahasoavana hifandray a amin'ny namana izay azahoako tombony. Ampandroso aho amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy a. Asandrato feo anao ataovy izay vavakizay avy amin'ny laliny fonao.
Ataovy izay vavakizay avy amin'ny laliny fonao. Ataovy izay vavakizay avy amin'ny laliny fonao. Ataovy izay vavakizay avy amin'ny laliny fonao. Misaotra tombo Jesosy eo. Isaorana eny anaranao masina. Amin'ny anara tsara-pidin'i Jesosy ny vavahantsika. Angataka indray antsika zao hoe Tompo aninona soritra fireharehana ao anatiko ngoty zany zao. Ny fireharehana tsy hoe hita amin'ny tarehy fa avy any amin'ny fo. Rehefa ny fo no mireharehana dia potongana ny anjara voatendrika. Ny tompo aninona soritra fireharehana ao amiko. Ngoty zany zao asandrato feo anao dia mivavaha ianao. Asandrato feo anao dia ataovy izay vavakizay. Lenao le manao tsinitsinina le toromarika taridalana. Tompo ngoty zany ny soritra fireharehana zany ao anatiny. Asandrato feo anao dia mivavaha avy amin'ny fonao. Ninona soritra fireharehana amin'ny fiainako. Aoko ngotany zany zao. Aoko ngotany zany zao. Aoko ngotany zany zao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona soritra fireharehana aoka iongotry zany. Misaotra tombo Jesosy eo. Isaorana eny anaranao masina. Amin'ny anara tsara-pidin'i Jesosy ny vavahantsika. Rehefa miala amin'ity toeran'ity ianao androany mangatà foana amin'Andriamanitra ina ilay finamanana tsy mety aminao tapao ny fifandraisana, tapao ny fifandraisana. Nisy olona izay fanana taminahy taona maro lasa dia izany teny tamin'Andriamanitra hoe Tompo ampio tsy hiona amin'iny olona intsony satria ireny ange manimba manisy tasy ny anjara voatendrinao e. Dia hitako izay fahasoavan'izay eo amin'ny fiainanao rehefa mampiasa ny hery vavolombelona ianao araka ny herinao renao teto dia manomboka iseho amin'ny fiainanao ihany koa izay vavolombelona izay. Asandrato ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy voatsodrano ianao. Ho tahina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny alalan'ilay fiaonana izay nananao teto amin'ny tendrombohitra ity ilay tendrombohitra ny anjara voatendry iseho aminao. Ninona fitaovan'ny elo eo amin'ny fiainanao sy ny anjara voatendrinao dia potika izany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka tokoa ny izany ho anao amin'ny anara tsara-pidin'i Jesosy. Asandrato amin'ny lanitra ny tananao mivoninahitra. Misaotra Andriamanitra sarobidy eo raisy ny voninahitra rehetra amin'ny anara maheran'i Jesosy no ny sorantsika. Ny amin'ilay famangina rehetra izay hitantsika tamin'ny maraina amin'ny te hahafantanana ho an'i Jesosy. Alohan'ny izarantsika fahasoavana tadidrio misy an'ilay fianarana rehefa avy eo workshop. Rehefa avy misakafo atoandro etsika dia jerentsika ilay hoe mamaritra. Misy an'ilay fampianarana hoe mamaritra ny safetra tokony apetraka ao amin'ny fifandraisana. Izany hoe resaka fifandraisana, resaka fiarahana izany ilay izy. Dia misy an'ilay hoe fahombiazana amin'ny asa sy fandrarana. Dia misy an'ilay fahombiazana koa amin'ny fianarana. For those of us in school taking one academic program or the other towards academic breakthroughs, and that shall be holding at the Wolfby facility. So at just before 1 p.m., let's head out to our respective locations. Telo ngamba ny atsika. Telo. Head to those destinations. Praise God. Amin'ny telo ny atsika mbola misakafo izany tsika rehefa avy eo dia miala voly kely dia amin'ny telo. Exhibition just around the youth chapel, so you want to be Rehefa eo izany misy kilalao, sakafo, seho. Glory to God. And then at 4 p.m. we are gathered again for day 2 evening. Dia ny amin'ny antsika moa tsisy ilay rariva amin'ny fa ny rapitsondro division ohatra ilay andro amin'ny maraina. Then watch out, this evening session will be greater. In Jesus' mighty name. Anaramaran'i Jesosy. It's available. Misy sakafo dia aza mandefa, misy sakafo fa aza manay. Youth chapel. And
all the eateries are also open at discounted rates. So please make do to go over there as needed. Glory to God. Come on, I said glory to God. Teneno hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Blessed this morning. Tahina ve ianao aloha tandroany maraina e? Shall someone be blessed this morning? Tahina ve ianao tandroany maraina ry tanora? Are you excited? Have you been blessed today? Give Jesus a big hand of praise, everybody. Raha nitahina ianao androany dia ahafantarina ho an'i Jesosy. Take note of this slight adjustment. Misy fanitsiana kely hono ilay filazana. Our workshop schedule. Note this, the workshop will be broken into two sections so that everyone can benefit in the relationship workshop. So the first section shall be holding both here for business success. Business success will be holding here at Wood Chapel, while academic success will be taking place at Love Tent. Right here. Any amin'izareo moa zany ilay filazana aty mikasika an'ilay toerana anaovana an'ilay For the relationship section. Would that be fine? anaovana an'ilay workshop. Your relationship will work. I say your relationship will work. We looked at it that not everyone may need the academic breakthroughs, especially for those of us who are professors already. But and not everybody may need the business success class. So we have the class shared into two. Those interested in academic success flow to Love Tent. It's well identified. Rehefa avy eo zany eo ambarantsika hoe aza ho aiza ianao mipetraka amin'ilay raha hoe fahombiazana amin'ny fianarana dia raha hoe fahombiazana fandrarana fa ny le resaka fiarahana teo ilay fetra zany amin'ilay fiarahana miaraka daholo satria ilaina be ilay izy raha tsy hoe misy fiovana manokana ho antsika eto amin'ny aty toerana. Rise to your feet one more time. You are celebrating. Tsangana indray mandeha dia kalazao ny tompo te hafa amin'ny te hafa ho an'i Jesosy I say bigger and better. te hafa tsara lavitra ary dia lavitra ho an'i We Jesosy. have received today from the word 1 to the word 2. Ataovy arakaraka ilay fitahiana voaraintsika ao fahofainy amin'ilay fitahiana tamin'ilay teny voaloha faharoa fahatelo. Mika aleluia. For emphasis, the tent we are flowing into is LR8. You see it inscribed on the tent. LR8. That is for academic success. So you flow in there by one. And you'll be told when we all resume. Izany hoe amin'ny telo zany aloha mizara amin'ilay fianarana sy ilay fandrarana dia avy eo miaraka daholo amin'izay amin'ilay resaka fametrahana fetra ho an'ny fiarahana. One more time. Lift your hands. Asan-drato ny tananao dia misaorana Andriamanitra amin'ny voninahitra izy isaorana ianarana. Thank you, Father. Saotra raha eo Jesus, awesome name. amin'ny anarana mahagaga an'i Jesosy We share the goodness and fellowship surely. zary antsika amin'ny fahasoavana reny tokoa fahasoavana soamin-drapoana anaraka antsika amin'ny andretrainantsika dia hitoetra ohatran'izay andro lafisika. Amen. Welcome to 2021. Your year of Tonga soa amin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo ilay taona fitsimbatsiana mahagaga ho anao raisiko sinoako izany didera-paminany an'izany miandrandra fitsimbatiana ho hamantaranao vaovao manomboka androany. congratulations. Amen dia amen. Be blessed.
tahiny